miteny hoe FFKM amin'izany tsy haiko hoe tsy azony ve le izy, tsy azony sasany ve le izy, sa hoe manotoana an'izay efa finanany any ambadika any ka ianao mihinana fa le vahoaka tsy mihinana le sakafo ao ambilany efa ritra, le vilanina andrahony efa lafo, de tsy izy tsony ny akanjo eny akotra. Tena zay tena miteny amintsika mianakavy fa tena misy ny olona amin'izao fotoana izao tompoko tsy manana intsony afa-tsy ny akanjo eny akodiny zay. Ary eo koa ny hoe mivoaka ny trano fotsiny izy, nohatra ny hoe akanjo zay ry tsy miteny hoe tsara akory fa hoe mba hoe mivoaka normal zany hoe mitafy fotsiny izy de hitanao eny hoe mba hoe tsy maloto, hoe tsy maloto fotsiny, fa ny fiainana tsy mifanaraka amin'izay fa tena hoe sahirana de sahirana, ohatrany hoe endrika ivelany fotsiny zany mba hoe madio fitafiana, fa na frais raha tsy any am-paosiny tsonko le frais fa niakatra dia mandeha tongotra sotran'izay. Ka eo zany no tiatsika ho tenenina ny amin'ny hoe zany resaka hoe FFKM zany tompoko incontournable zany rehefa toe-javatra taka zao, ary zay mahatonga an'io na société civile na fikambanana iza na olom-pirenena na iza na iza de miantso ny FFKM amin'izao. Ary jereo tsara kanenina tao fa tao anatina espace na ray volana roa volana de niteny ny FFKM dika an'izany de efa tena mandeha amintsizy ny eto amin'ity fireneny ity, fa eo moa tsy mety tonga saina mihitsy fa hoe ny ihany fitiavatena de mba milamina ve ny sain'ny sasany any ambadibadika any, izy mety tsara amin'ny fiainana nefa le vahoaka piraitanindrazana etsenaniny etsy tena hoe tratran'ilay fangirifirina na le hoe souffrance hoy isika. De am'izay zany no petraka ny hoe fifampiresahana ary io fifampiresahana io dia oka aloha tsika tsy anadino fa zao le izy naiza firenena eto ambonin'ny tany ka misy problema, misy olana na olana iny le olana moa samy manany azy, fa ny tsika aloha zany zao tena hoe resaka vidim-piainana, onjam-piainana sy ny sisa hoe fahantrana inona manafanira zavy manatany fa efa ao izy mitsikitsika io koa ny député Rambo efa ao hiakatra eo zareo rehefa avy eo, fa na inona olana zany ao anatina firenena anankiray dia tsy maintsy resaka fampidinena foana ny famahanana na any amin'ny farany zay foana naiza io. Ary io zao ny resaka Russie sy Ukraine io mbola mifanenjana fa jerevo tsara fa tsy maintsy any foana no iafarany dridradritra hoe olana ao anatina firenena anankiray misy hoe tsy fitovike-hevitra fahatrana sisisa, misy hoe akolafy zao zavatra efa niainantsika teto zany, akolafy io koa rehefa manahirana mihitsy tsika malagasy ray ihany fa hoe akolafy zao hoe de inona ary zany, fa le tena zava-dehibe de hoe fifampiresahana. Ka ny tiano tenenina de zao raha manoloana ny zavatra misy ankehitriny sy zavatra ny aina ny firenena ka amin'izay de tsy azo elana mihitsy ary tsy azo amaivanina izay nantsona hoe FFKM zany, ninona aloha resahana aloha hatreto. Ary zao no tsara mafisana ny communauté internationale ane tompoko dia mametraka amin'ny toerana maizy azy ary inono ny teniny eo anivon'ny FFKM, mihaino ny teniny FFKM ny sehatra iraisam-pirenena. Fantatry ny rehetra zany eny mety hoe sarambabe-bahoaka mety tsy de matakatra an'izay fa zany mantsy efa somary efa avoavo lety zany fa ireo mpitondra fanjakan'ireo mahalala an'izany, ny ety amin'ny mpanohatra mahalala an'izany, ny société civile mahalala an'izany. FFKM ao izavony ao anatinao ny FJKM, ny FLM, ny katolika, ny anglikana reo aloha, fa na inona hoe fanakanana ny ambadika any sisa zay aloha no zava-misy. Mihaino ny FFKM ny sehatra iraisam-pirenena. Ka raha mandeha zany ny resaka hoe tsy maintsy tsy azo hidivirana ny fampiresahana, ny fampidiniana sy ny sisa, na zay ilazana azy hoe concertation élargie sy ny sisa, dia ny FFKM
miantso an'izay a fifampitiniana izay de zao ihany koa sehatra angezabe tsy afaka ialana izany FFKM izany na ny hoe ny fiangonana zany a ao anatin'io satria nahoana tsika zany zao anatin'ny famaranana ny taom-pianarana de hiditra amin'ny taom-pianarana vaovao miresaka fampianarana indray ohatra ny raisika ohatra mara-paranana zay famelabelarana zay dia misy mifanontaniana hono azafady indrindra raha ny fampianarana eto amin'ny firenena fa nga vita amin'ny fanjakana reriny ny tontolo mpampianarana eto fampianarana sy fanabeazana le fanabeazana ny tena lehibe a fa nga vita ny fanjakana reriny nga vita ny EPP sy ny CEG sy ny université mpanjakana reriny ny fampianarana sy fanabeazana eto ty fireneny ty valiny tsia fa eo ny manana ndraikitra lehibe amin'izay resaka fampianarana zay any sekoly izay amin'ny in'ny fiangonana raha tsy resaka tsika fa tsy reo fiangonana ao anatin'ny FFKM reo ny katolika ny anglikana ny luterana ny FJKM firy ny sekoly an'ireo fiangonan'ireo miparitaka eraky ny Madagasikara ary mamola vola olona maro firy amin'ireo mpitondra fanjakan'ireo no mianatra tany amin'ny sekolim-pinoana tao anatin'ny FFKM tany amin'ny katolika tany amin'ny luterana tany amin'ny FJKM tany amin'ny anglikana maro no nandalo tany ary tsy hoe nianatra fotsiny fa hoe nahazo ny fanabeazana zany hoe tsy azo hitivirana mihitsy any ary tsy azo amaivanina ny fandraisana anjaran'ny fiangonana ao anatin'ny raharaham-pirenena tiatsika ho tenenina mantsy de zao misy miteny any ambadika any hoe tsy tokony hidikiditra amin'izany raharaham-pirenena zany ny fiangonana fa hoe laïcité de l'État midikany hoe laïcité raha tsy fantany akory fa nga zany midikany hoe laïcité tsy zany ny dikan'ny laïcité zay tsy anazavan'izany lavabeto fa jereo ny tena dikan'izany fa ny fiangonana de mandray anjara izy mandray anjara feno mihitsy amin'ny resaka fampandrosoana resaka fampianarana ho ano ny tenenitsika teo fa raha mivadika indray tsika ty amin'ny fitsaboana ihany koa be de be ny toeram-pitsaboana amin'ny fiangonana tompoko na amin'ny FJKM na amin'ny katolika na amin'ny anglikana na amin'ny luterana be de be amin'ny resaka fampandrosoana manao ny asa fampandrosoana raha amin'ny FJKM zao misy an'izany hoe safy FJKM zany amin'ny resaka fambolena ina be de be ny amin'ny resaka fitsaboana ny katolika ny luterana ny anglikana manana ny atao hoe anjara britiny goavana be ny fiangonana anivon'ny FFKM ka tsy hoe amin'ny hoe resaka politika sy fiainam-bahoaka fiainam-pirenena fa amin'ny asa fampandrosoana dia mazava tsara izay ary iainantsika menakavy ka ny sasany mantsy any ambadibadika any te anakona fotsiny izy hoe mainy endomoanjo ny mantsy fa hoe voatsikera voavodona mety hoe voakitika le intérêt sy le hoe resaka fitiavatena ry ananary de ny fiangonana indray no tenitenenina le izy tsy hoe miaro ny FFKM tiany fa le zavatra misy sy le hoe andraikitra sy adidy amin'ny ray aman-dreny ny zany antsoina hoe FFKM zany no tiana horesahana ka raha ohatra zany ary tsy ataontsika hoe raha ohatra fa hita hoe tsy maintsy any amin'ny fampidiniana sy ny fampiresahana ny resaka dia tena hoe sehatra ngeza be ao anatin'izany ny eo anivon'ny FFKM na ny conseil écuménique des églises chrétiennes eto Madagasikara tsy hoe manavaka ny hoe atoko-pinoana avy zany hoe tsy ao anatin'ny FFKM tsy izany diso be zany fa raisina aloha ny andraikitra ary efa nampiseho an'izany ny eo anivon'ny FFKM ahitana ny FJKM ny anglikana ny luterana ny katolika ao anatin'izay rehetra izay efa nienina teto amin'ny firenena zany io ary namana fanirina zafy manantany efa tonga izy dia arabaitsika andray ihany koa ny député Rambo afaka amin'nitra vitsy miarabanao faniry ndao ary eny ary miaraba rena sady misaotranao ihany koa zany zay ny tatana ny fandarina nanomboka tamin'ny sivora sasany maraina teo de miaraba ny teknisiany eto amin'ny MBS sy ny radio Mata ihany koa miara-dalàna amintsika amin'izao maraina izao ny mpanaraka ny mpakafy rehetra ny miara-manonja na iza misy antsika de
tolorana am'izay arahaba zay anaovana kokoa manokana satria nangataka an'izany moa zareo any Tsirabe ao Sabotsy Atsimitsena de anaovana kokoa anareo marobe nareo de mahafantatra tsara an'izay zay le nangatanay tamin'ny faniry de zay kokoa atsika satria mpakafy mpanaraka ary mpiondana mihitsy de anisany ireo zay tena hoe mba lina ny vaovao na any vakina karatra aza de toy ny olona lina rehetrarehetra isika zany de anaovana an'izay hoe arahaba ho atsika zay mpiaino zay. Akoatran'izay ny namana ny Andramasina any ko de nandefa message hoe tena maharaka tsara zay ary tena ny famerenana sy ny aty amin'ny YouTube de anisany manao fifampizarana ny reny vaovao rehetra reny ny namana zay manaraka atsika any Andramasina any de anisany singana manokana an'izay ny ao Ambohimiadanao ny aty Alarby Vatsola zany de ianareo amin'ny lalana zay mivoaka aty Ambato Fahavalo reny zany satria betsaka no mihaino zany araka ny vaovao zay voaraiko io de anaovana zay kokoa manokana izay. Tsy adino ny any Tomasina satria ny any Tomasina ihany de nandefa ny fifiraritso zay manaraka mihaino atsika am'izao fotoana izao zany amin'ny alalan'ny tambajotra mahafinaritra zay satria mitady zay fomba rehetra itsika zany ny azona zany miara-manonja zany. Misy fahatapahany matetitetika ihany le izy aty am'le tambajotra sosialy satria tena ratsy be mihitsy ny resaka réseau. Ny amin'ny radio koa de indraindray efa tsy milamina tsoa satria indraindray misy zavatra ihany anaty fanelingelenana mahazo ny MBS Radio Mada zany indrindra ty fandarantsika ity fa isika moa zany de miezaka mandrakariva rehefa misy le fahatapahana tahaka an'izany any amin'ny tambajotra sosialy de miezaka manipy ny toy any manaraka indray na mana teknisiana de mety mahitsika hoe miara-manonja de misy daty eo de hoe toy any ray na toy any faharoa na toy ny fahatelo zany ezahana tsipy foana l'izy mba azotsika n'lay fandarana moa zany. Ny délestage efa manony ataony solo moa fa manana masinitsika zany ahafahana zany manondray ny fandarana rehefa tonga zay fahatapahanjiro délestage zany mbola resantsika daholo zany rehetrarehetra zany fa zay ny teneniko hoe miaraby indrindra ny any ivelany efa elaela tsika tsy niaraba namana ny Cassan any de miaraba ny zareo zany mpanaraka izy mivady any tahakan'izany namana ny Montpellier namana ao Frantsa ny namana ny Marseille any marobe reo atoerina samihafa ny Frantsa ny any Canada ny any Maurice Seychelles manaraka atsika indrindra any amin'ireo tany arabo zay misy malagasy miasa de tolorana arahaba tsika rehetrarehetra zany satria na de any tany lavitra ary ianareo de tsy mahafoy tsy mahasaraka zany ary manaraka ny zava-misy zay misy aty tandrazana zany de salama tsara zay aty eny tsy hoe salama tsara moa zany fa miezaka ny atanjaka fa mandalo tsy fahasalamana ihany fa miezaka foana zany mitsabo tena fa ny atsika mamirifiry sy ny herika aty zany de tena manadary mihitsy fa mila mafana tsara zany. Zay ny amin'iny efa eto akaiky eto am'izao fotoan'izao any solo-maboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany faefatra dia ny solo-maboaka Colonel Rambo na Rambo Salama Emilien zay manana anjara fa nioakevitra rehefa talata toy izao de efa zary fatatsika zany rehefa hoe alatsinainy de izany eo talata larobia lakamisy zoma de efa manana fandaminana ny solo-maboaka atsika dia efa eto akaiky izy fa na izany zany anaova kokoa aloha ny deputé Rabekijana any aparafara volany satria maharaka tsara izy fampizara vaovao malo resahany io ny vaovao fa eto aloha zany de efa vonina ny député Colonel Rambo. Miarabanao député. Miaraba faniry dia miaraba ny rina ihany koa zay avy nanao ny famakafaka natao. Miaraba nareo teknisianina amin'ny MBS ao ambadika ao sy ny amin'ny radio Mada zay mandefa izao fandarana zao amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra zany ary anareo teknisianina koa mandefa amin'ny tambajotra serasera manaraka ty fandarana ty zany. Manarak'izay dia manao kokoa anareo rehetra manaraka zao fandarana zao ary singanina manokana etiny eo amin'ny boribory tamy faefatra zay navita didy lehibe tokoa tamin'ny herinandro iny ianareo any amin'ny faritry vakina karatra iny amin'ny Atsirabe Farosy Betafo iny zay tsy mitsahatra mandefa ary makahery tokoa amin'ny fandarana satria
ny kokoa ataonareo ny fangatanareo amin'ny alalan'ny antso atarby dia mampirisika anay bebe koa amin'ny fijerena hoe inona ny lahadinika tenenina eto zay rahanareo isan'andro sy amin'ny alalan'ny radio rehetrarehetra zany manarak'izay alohan'ny tenenina ny lahadinika rehetra zay tokony tenenina eto dia tsy azo ataony tsy isotran'Andriamanitra nameantsika ny fahasalamana ka mbola mifakahita ohatran'izao tsika mianakavy androany zava-dehibe tokoa zany ary ataoko arariny sitsiny raha ohatra ka isaorana azy ny izany dia mbola mangatakatrany isika ny omeny fahasalamana mandritry ny fandaharana ohatran'izao ary ny aoriana fandarana koa satria tsy hoe vitandroany ny fandarana dia fa mbola mitohy zany eo amin'ny ny andavanandro satria ny zavatra tenenina atao andavandroany dia ho tanterahana mandritry ny herinandro ary moranomanana indray ny fandarana amin'ny herin'ny androany ka dia mangataka izany foana tsika ary isorana azy raha moa nomeny ny fahasalamana zay angamba no azo tenenina aloha faniry fa dia irosontsika amin'ny zavatra tokony tenenina eto zany raha ny vaovao aloha zany tena maro be misy atao anatin'ny 4 rehefa nisy netiny namanariana ihany teo fa eny tsefatsefany iny de izara vaovao samihafa tsika fa na izany naty zany miandry vaovao any Anosy Behelville tsika momba ny Nidonisy ireo mpiaradia aminy miandry ny vaovao etsy amin'ny fitsarana Anosy anko isika satria raha ny tokony izy de evoaka ny didy mpitsarana momba azy fito menada zay voalaza moa zany fa de hoe nanala baraka naniratsira araky ny fitoriana nataony mpanolotsaina ny tanàna menada eo anivon'ny eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra zany mbola tsy nivoaka ny didim-pitsarana io maraina io fa de ny fitsarana mandeha aloha tsy de tena mahagaga aloha zany tsy de tena hoe mahazatra zay mangamba tiako tenenina ny hoe rehefa tatahaka izao de ny didim-pitsarana aloha amin'ny akabeny mandeha de zay vao mirosa amin'ny audience zany fa raha ny fantatra de hoe mbola misy fitsarana mandeha eo aorianan'izay ve zany ny didy vao avoaka ny eo anivon'ny fitsarana manana ny fomba fiasa moa izy ireo tsy jabantsika fa eo ampiandrasantsika ny am'izay hoe didy mpitsarana mahakasika indra raha iny zany zay nitoriana anizy mpanolotsaina fito menada zany de ho andraisantsika eo ny vaovao samihafa zany eny anivon'ny fitsarana Anosy eny ny raharaha moa ho isika marobe fa resantsika miandalany eny foana ny fizotrany zany satria ny skandale ko tena mamentika mihitsy ny page Facebook eo amin'ireo olombo fidy olombo tendry ny fitondram-panjakana indrindra ny tsy faiza mitatana ny tsy faiza mitondra ny fibedesana samihafa ny FFK mandrotsaka ny azy koa ny KMF koa hoe ny fahitalavitra ny vaovao avy any ivelan'ny radio koa de tsy mitsahatra mitantara ny zava-misy aty Madagasikara zany efa misy zavatra maro be fa tsy mirindra mihitsy ny rehefa mieno an'le filazam-baovao samihafa ary tsy maintsy voateny ao atrany Madagasikara na RFI na France 24 na TV5 Monde zany dia miresaka Madagasikara ary tsy mazavatra tsara ny resahana fa zavatra mahasorena avokoa zany no resahana ka asa zany rehetrarehetra zany de message makany mpitondra fa ny adidinay ny adidin'ny miara-manonjy de mampafantatra atsika voaka hatrany hatrany ny andraiky tatandrify atsika ary president Marc Ravalomanana say fa mbola nampiny ihany hoe tsy foana tsy akory mifanantenana zany fa de zava-dehibe ny afahana mifamondrona hery manana an'izay fahasahiana zay de le fahasahiana koa fahasahiana mijoro ary mino ihany koa amin'ny zavatra zay atao zany io moa tao anatin'le 20 taona ny antokotiko Madagasikara sahy mijoro mino zany rehetrarehetra any tsy avelantsika andeha fotsiny eny ary député colonel Rambo aleo aloha andalo kely eo miboribory tamin'ny fahefatry tsika alohan'ny teny resantsika zavatra maro be satria eto zany de miarabanao satria de nanao fifidianana ny birao ny fanavozana ny distim zany ao miboribory tamin'ny fahefatra tamin'ny faran'ny herinandro teo sady miandry ny sary arotsaky namana teknisiana ihany tsika zany hitantsika amin'izao sary zao zany tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahefatra no nanatanterahana an'izy ity mino fa tetsy Anosy be izy ity député colonel Rambo Sonerana satria mifangaro amiko nareo mitovitovy le endriky le toerana
fa ity zany a de natrehan'ireo tompona andraikitra samy hafa dia voafidy tam'izany hitarika ny destima zany na ny tiako Madagasikara distrika fahaefatra Tananarivo fahaefatra ny député colonel Rambo zay eto akaikitsika Rambo Salama Emily Anjana reo mpiatroka isaky mifoky tany de omeko ny député ngamba ny nanazava sy misozotrany alohan'ny idirantsika aloha hevitra fa de arabaina aloha zany ny birao mandrafitra ny destima boribory tany fahaefatra. Misaotra faniry amin'ny fiarabana ny boribory tany fahaefatra tamin'ny avitany ny dingana amin'ny fametrahana ny birao io tantana ny antokotimo amin'ny distrika ny boribory tany fahaefatra zany. Io zany no atao hoe phase finale n'ilay redynamisation momba ny antokotimo ao amin'ny boribory tany fahaefatra dia fametrahana zay birao zay. Reo voafidy reo zany ny atao hoe locomotive hitarika ny wagon ny boribory tany fahaefatra zay ahitana fokotany 230 dia ahitana birao fokotimo 230 zany zay misy membre 7 anatiny ao dia tonga am'le fanatanterahana n'lay asa am'izay zany zao adinina ny asa miandry atsika ny asa miandry zany anatin'le redynamisation ny tanjona zany moa zany asa miandry zany dia ny fametrahana ny filoha marikaravalomana indray eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena zany hoe fametrahana ny filoha marikaravalomana ho filoham-pirenena am'izao zany dia tsy vitany hoe vava fotsiny zany zavatra zany fa arahanasa ka manomboka zao zany manomboka any amin'ny fokotimo manomboka any amin'ny olona tsirairay mpikambana ao amin'ny antokotiko Madagasikara manomboka amin'ny olona tsirairay mpiaradia amin'ny antokotiko Madagasikara manomboka amin'ny olona tsirairay teny eto hoe zay hoe tsy te hisoratra anarana hoe timma fa manaraka kosa ny atao hoe filozofia sy ny idéologia ny antokotiko Madagasikara de efa manomboka mandraina ndraiky zany zao tsirairay isambatan'olona de any amin'ny fokotimo tsirairay any dia miakatra any amin'ny distrika zany ka evareo zany locomotive ary izay mihitsy nandrasan'ny olona satria araka ny fiteny malagasy hoe biby tsy misy lohany tsy mandeha de efa mipetraka izy io zany de anjara mivoaka zany zao no manaraka zay manatanteraka toromarika rehetrarehetra zay amin'ny fanatratrarana ny tanjona da dio tsara fa mifanatratrarana ny tanjona de manomboka any amin'ny tokatrano tsirairay any aloha de manomboka amin'ny fijerena aloha zany hoe ahoana ny listim-pifidianana zany de manarak'izay dia fijerena zany karatra sy rehetrarehetra zany ao amin'ny fokotany de manarak'izany dia ny tena fanatanterahana ny fifidianana tanteraka mihitsiny fandehanana amin'ny fidy any amin'ny fifidianana zany rehefa tonga fifidianana dia fanarahana zany fifidianana zany hoe ao anatin'ny mangarara marina ve ao anatin'ny lalao madio marina ve ao anatin'ny hoe tena fanarahana ny tena lalàna velona misy eto amin'ny trano sy ny fanjakana ve de vita zay de mandeha any amin'ny fanisana de vita zay fanisana zay de mandeha any amin'ny fanaterana azy any amin'ny CRMV vita zay de mandeha any amin'ny fanatrehana azy indray amin'ny ao amin'ny fanaraha-maso indray amin'ny fametrahana azy any amin'ny CNU zany sy any amin'ny ACC ka tsy vita mora zany zavatra zany ary izay no ilana an'ilay fametrahana an'le rafitra satria zany rehetrarehetra zany distrika dolo no mahitana ny olona anara-masony zany fa tsy hoe vitany hoe bureau politika fotsiny ka izay le dingana le farana nametrahana ny atao hoe tête de wagon io zany nametrahana ny locomotive zany de tena zava-dehibe mihitsiny ho an'ny boribory tany fahaefatra ary mino zakay fa ary apetraka araky ny tenina atao hoe raha mbola misy mifarana tsy maintsy misy mifanantenana mino zahay miary matoky zakay fa andeha araky n'izy am'izay ny fiainana politika ao amin'ny boribory tany fahaefatra ary araky ny tenina atao moa hoe zay ny slogan ny faharoapolo taona dia tsy maintsy ataonay le slogan tao hoe sahy mijoroa ary mino ary dia efa vita zay le fahasahina de mitoy zany zao le fahasahina hidina any amin'ny andraikitry tsirairay de ijoro zay amin'ny fametrahana famarinana sy lalao madio ary
tsy maintsy isa zay anao an'zany zavatra zany fa tsy vitan'ny resaka fotsiny ka zay zany amin'iny dia mamerina ndray zany ny fiarabany atsika eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra ray manontolo tsy ny assemblée générale ny tsika tato amin'ny boribory tamin'ny faefatra zany na novividianina fa tsika olona antoko manana ny discipline dia reo olona zay mpitantanao amin'ny fokotima zany zay ianareo tany amin'ny fokotany rehetrarehetra tany ianareo fokotima tany no fidy azy no nanao an'izany fa ary tao anatin'ny mangarara tanteraka ka dia miarabantsika hita amin'ny boribory tany efatra na vita izany adidy lehibe zany ary mametraka hoe apetraka entina mavaka trano ny fiainatsika fa tsika tsy manao zavatra malotoloto fa dia apetraka ambanin'ny fahasoavana sy mifaindren'Andriamanitra ary ny famarinana tanteraka ny zavatra rehetra atao mba hatatongany amin'ny tanjona hotratrarina zany zay zany ny amin'iny faniry eny ary de io moa le hoe ny antena loloavina ny hafa sakale na tsy andaniny ko misy anko entina tanana zany rehetrarehetra zany amin'ny hoe tsy azo atao tsinitsinina daholo zany ny andraikitra rehetra zay raisina ankehitriny zany ka itsika moa rehefa miomana ny am'izay hoe hitondra fanjakana de miomana arak'izany mihitsiny iomana hanavitra ny firenena de miomana arak'izay mihitsy de miainga avany amin'ny fototra de ohatran'izao fikolokoloana ny fototry ny antokotiko Madagasikara miainga avy aty amin'ny boribory tany zao le izy tsy ahedonoina ny vehivavy sy ny tanora fa dia mietsiketsika koa zany eny amin'ny boribory tany rehetra eny ary tsy latsa-danja arak'izany amin'ny boribory tany faefatra zany fa de arabaina anareo député colonel Rambo zay hainao moa ny président d'estime araky ny fifidiana ary tena fifidianana ny tanterahana araka ireo solotena tamin'iny faran'ny herinandro iny eny ary ny andro moa mangatsika ny fandarantsika de za rehefa fantatrareo ary mampiavaka atsika mihitsy zany hoe tsy hoe mandany fotoana amitsikerytsika na mitondra fanadihadiana na hoe eto fotsiny tsika de mikapokapoka eto fa tsika de mitondra foana ny endriky ny fanabeazana mampahafantatra foana ho an'ny olom-pirenena zay zavatra tandrify sy tsara ho fantana farafahakelin'ny fiainana satria tsy hoe reraka le vahoaka sahirana le vahoaka mahantra le vahoaka de avela andefa hoany fa adiditsika ary zay koa moa ny hoe onjam-peo fahita lavitra amin'ity fandarantsika ity zay mivantana izany de ataotsika foana le fanentanana zany satria mba mety misy vitany reny endriky ny fanentanana ara-piaramoniny reny ihany indrindrandrindra ny fahasalamana de tsy naharesantsika mihitsy ny isan'andro san'andro nataontsika foana ny resaka Covid-19 hoe resaka vaksiny sy izay rehetra mahakasika ny tontolon'ny fiarahamonina na de kely sy bitika araka anatin'ny atsika mamirifiry moa zao rehefa miaraka amin'ny député colonel Rambo tsika de fantatra tsara ny amin'ny hoe tsy ataony ambany zavatra mihitsy ny resaka momba n'ity Covid-19 ty mandeha ny gripa ny ambadimbadika ny seriserena farina ny feo manakitsako ny vantana sy ny sisa de tsara angamba député colonel Rambo raha ny taremarika farany teo momba ny Covid-19 de miakatra izy telo teo eo koa maty tamin'ny faran'ny herinandro teo de anaovana zany fiaraha-miory am'ireo lavo zany momba izay fahafatesany Covid-19 zay fa manakambara am'izay ngamba ianao satria everitsika fa tsara foana no mitondra fanentanana de eo ary le faharerahan'ny vahoaka am'izao fotoana zao marina zany teninao zany fa nisy telo tokoa no tao hoe lavo vokatry ny aretina Covid-19 zany ary araky ny teninao dia ao anatiny tanteraka mihitsy zao ary le atao hoe chiffre marina tena mikasika ny zavatra ity de tsy mety mivoaka fa dia zay mapetipety ny fanjakana no tenenina satria matahotra lay atao hoe milaza marina satria matahotra ny mety hitroatra ny vahoaka zany raha ohatra hoe ka fantany zava-marina kanefa zany zavatra zany dia maso olom-bavambahoaka ny tena dia tsy maintsy miteny any ary ny fahasalamana ny zava-dehibe dia miteny amin'ny tsika vahoaka ihany hoe tsy misy maharatsy ny manao vaksiny fa de tsy maintsy miteny foana ny teny eto satria mbola betsaka ny tsy manao vaksiny na ao anatin'ny fianakaviana azy de misy manao belo manao tsy manao fa de miteny eto raha ohatra mbola satry hoe tia hitan'izany hoe lava velona amin'ny fiainana zany sy hoe ahitany hoe asa fampandrosoana any Madagasikara zany ka eto zany dia mbola miteny foana amintsika menakavy manaova amin'ny vaksiny ary ao reny fepetra sakana rehetreny mba tsy hahatongavan'ny Covid ary tady io tsara fa mangatsika eo ivelany eo
ary izay mangatsika zay a dia marefo ny fiaina zanak'olombelona zako zao de hitanareo fa manao akanjo lava tanana mihitsy ny fa de na hoe manana ny fa hoe mitovy loko aloha mitovy loko na hoe manana an'zany hoe nanao an'zany piqûre TABDT zany raha zay atao hoe zay no tenenina hoe tsindro tsovaly sy netretrany miaramila na misy an'zany tsindro zany ary de mbola nanao vaksiny ary tsy maintsy mitandrina mafy mihitsy amin'ny resaka fahasalamana ka zay no tenenako hoe manaova vaksiny de arao tsara ny fipetrasakana ary manaova akanjo mafana fa aza miseho be saina na miseho hoe za mafy be sy ny rehetrarehetra ho an'ny matanjaka moa tsy maninona fa de izy a mahatsapa ny zavatra tao fa ho antsika rehetrarehetra adidy amin'ny maray aman-dreny amasolo mavoaka no miteny hoe aleo a misoroka toy zay mitsabo aleo mitandrina de mimeloha mba tsy tranganina aretina hiaran'ny aretina fa fiainana efa lafo efa miakatra mbola hiaran'ny aretina koa am'izao fotoana zao de tady tsara fa mety lay sakafo hoaninao hoe araky ny fitenenana moa de tsy maintsy mihinana legioma dimy isan'andro voankazo dimy isan'andro mety tsy ho araka atsony zany am'izao fotoana zao ary tsy araka atsony tena tsara ke satria mividim-piainana de fa midangana be ary raha mividin'ny carburant io no jerena de tokony hoe miakatra any amin'ny 45% koa mividim-piainana de eritrereto am'zany hoe raha miakatra 45% mividim-piainana de ahoana zany ny fiainanao koa zany am'izay fotoana zay fa miena zany ny zavatra tokony ampidirinao mba avao satria raha afaka mividy voatabia atao hoe 710 ianao kilao teo aloha zao efa hiakatra 4 de etreto am'zany fa voatabia firina azonao fa tadeo fa voatabia voankazo de etrereto koa ny atao hoe ny voankazo le tena voankazo hoe akondro raha mividy akondro ianao taloha ny kilao 700 zao ny akondro efa miakatra any amin'ny 300 de zany zavatra zany mila fitandremana daholo ka hoe aleo mitsabo aleo misoroka toy zay mitsabo satria na le mety manana itsabo ara mety tsy izy tsony satria no fiakarany vidim-piainana de zay zany ny zava-misy ka adidy no miteny ny voaka malagasy mampatsiahy hoe manaova re vaksiny de tandremo tsara ny akanjo sy amin'ny fivoahana am'izao magatsika zao fa mamely mafy ny atsika ary be de be ny aretina araky ny tenin'ny faniry tao hoe tsy haitsony na gripa na sinusite na koa kanina fa dia zany ny zava-misy ka eto zany tonga de efa mba miteny kely zay satria le resaka ataoko manaraka eto ifaniry dia tafidipiditra anatin'izay le saritsara le satria efa antenentsika teto tamin'ny heriny lay fiakaran'le vidin'le fiainana fiakaran'le vidin'le fiainana vidin'le fiainana no le fiakaran'le vidin'le carburant zany dia tamin'iny tsika de efa niteny hoe tsy vahatsiala ola tsy vahaolana maritra mihitsy no mety lay fanjakana am'izao fotoana zao mikasika niny vidina carburant iny fa resaka fanalana fanaintainana fotsiny nefa manaintaina zany dia tsy sitrana le aretina fa lasa miverina ka ny am'izao fotoana zao dia ohatrany hoe le vahoaka malagasy zany am'izao fotoana zao am'ty vidin'ty carburant miakatra ty dia araky ny tengy teo miakatra ny vidim-piainana de ohatran'le olona marary zany ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de mihinana fanafody mangidy sy mihinana fanafody mbola misy effet secondaire inona tiako lazay nampiakarina le vidin'le carburant dia no an'ny fanjakana moa nanaovana iny de mba hierovana an'le mety hoe fipoahana ara-tsosialy de mena an'le fanalana fanatenana zany le malagasy hoe tsy nampiakarina 5,000 ane ty tsy nampiakarina 1,000 fa eo amin'ny 704 de 705 manala an'le marary azy le fanjakana satria raha vao atao araky ny tena izy tia tonga de tranga lay fipoahana ara-tsosialy zay zavatra tsy zaka amin'ny fanjakana mihitsy satria noho ny fitiavan-tseza be loatra dia lasa ny tena aloha fatanvoanoa fa le vahoaka tsy fantany dia mena an'le fanafody le malagasy mena an'le fanafody le malagasy zay mangidy ao amin'ny malagasy mihitsy ny karan'lay vitsoloka eny fa na de name an'lay atao hoe nampiakarina ho
dimy isanjato ka hatramin'ny 5 isanjato aza ny fiakarany karama ny fonctionnaire sy ary nampiakarina eo amin'ny 3 alina 10 alina eo zany any karamany any amin'ny tsy miakina zany kanefa zany zavatra zany rehefa tena jereny zany zavatra zany dia mangido amin'ny malagasy zany satria maninona mangidy lay fiakarany vitsolo satria ilembanantenaina kely leo fiakaran'lay karamantenen'le fanjakana tao de voafaoko anatin'ny ray mpimaso raha tsy temy fotsiny ahako ho an'ny olona manana fiaraka mampiasa an'izany fiara zany a dia ny fiakaran'ny vidiny fiakaran'ny karama ray volana nomen'ny fanjakana de lany ao anatin'ny herinandro ho an'ireo olona mampiasa fiara amin'ny fiainana andavanandro zany ny vidim-piainana nefa tsy hoe herinandro ihany fa ny vidim-piainana dia ao anatin'ny isanandro zany ary ray volana 2 volana 3 volana mandefony zany zavatra zany ka zay ny tenenako hoe mitelona mangidy aloha lay vahoaka malagasy a mitelona lay fanafody a zay nomeny ny fanjakana dia rehefa mitelona lay fanafody mangina lay malagasy a dia mbola eo tonga indray le effet secondaire le fanafody satria tsy misy afa-tsiny no men'ny fanafody men'le fanjakana evotan'le malagasy zany hoe nieritreritra mba ho sitrana ilay malagasy a am'le aretina mahazo azy tsy zany no etin'ny fanjakana fa fanalana fanaitainana sy mbola miampy effet secondaire indray rehefa aveo zany hoe ilay fanjakana malagasy zany raha am'izay zavatra fanafody nomena zay dia tsy mieritreritra mihitsy hitondra vahaolana maritra ho an'lay vahoaka malagasy a fa ny vahaolana hipetrahany eo am'se zao mba tsy hitroaran'le malagasy a amin'ny vidim-piainana no hitan'le fanjakana ny filoam-pirenena moa toa ingany rajoelona de nyteny hoe teo amin'ny négociation fanarahana tamin'ireo compagnie pétrolière dia teo de efa nahazo offre $89 ka maninona raha tsy tonga de atao le izy de hoe ampidimy le vidina carburant ampidimy manaraka ny $89 le hoe azonao avy any an-dafy iny ny baril rasa fa zany aminay raha mbola tsy eo dia resaka fampanantenana pokaty ary vo maika mbola hitombondray ny aretin'le malagasy inona ny tena hoe mbola hitombo ny aretin'le malagasy mbola hitombo satria io vidiny carburant io tsy maintsy mbola hiakatra io ary zay de mino an'izany zay satria ianao sady tsy ao anatin'ny OPEP tsy ao anatin'ny tampamokatra gasoil ianao mitsika na manana ny tsimirory sy be molanga aza de mahagaga hoe maninona tsy no ampiasaina aloha mba ilana am'izany zavatra zany ianao tsy anisan'le hoe firenena matanjaka ka hoe manana afaka ijoro hoe raha vo mba afaka miteny hoe raha vo tsy manao an'izao nareo de tsy omena an'izao fa ianao le firenena mivelona amin'ny fanafaranetana 570 isanjato manomboka amin'ny zavatra hoanina ka manomboka amin'ny fitafiana ka hatrany amin'ny fanafody sy ny rehetrarehetra izany hoe ianao zany a de miandry zay anaovan'ny olonanao ary tsy afaka ny négosy mihitsy na kely azy ary ny zavatra tena mba hoe mampalaza ny Madagasikara azy ny lavanila sy ny crevette de fa taovanovanovan'ny olona tsinitsinina Madagasikara am'izao fotoana zao ary ora de efa misy resaka raha araky ny tenitsika tamin'ny herinandro iny ny faniry hoe zao de efa misy indray hoe cancérigène ny lavanila malagasy de eritrereto am'izany hoe tondra homamiadana zany lazake hoe produit zavatra tsisy tao anatin'ny empolo taona de lasa nisy tamin'ity fitondrany ity de eritrereto hoe raha izany zavatra any atady tsara fa Madagasikara anisan'ny voalohany amin'ny resaka fanondranana lavanila ary mampidi-bola avy any velona amin'ny Madagasikara zany ny zava-misy de tsy vita ny fanjakana amin'ny tena zany hoe laingy zany na miteny amin'ny sehatry ny vatro raisam-pirenena hoe mahoaka kosa ty fanaraitsinareo amin'ty Madagasikara sy ndretrarehetra ty fa de am'izao any fotsiny a de avelany de am'izao ka zany zavatra zany no hitenenako eto hoe malagasy am'izao fotoana zao a dia ohatran'lay
akokely, tsopaza-potsombary, tsopaza akotry, mamaky an'ilay akotry aloha de mihinana an'le izy ny tena akokely atao telomoka, mety arary le ovoky any ny tena, fa mety arary le tendandalovan'le izy. Ka izay ohatran'izay malagasy am'izao fotoana zao, omena fanafody zay eritreretina, anasitrana tsy nanasitrana fa fanalana fanaintaina satria le aretina mbola ao ihany. Ary tsy vitan'izay fa rehefa mena an'izay le malagasy de mbola mieritreritra indray le effet secondaire lay fanafody zany hoe sady tsy sitrana le malagasy fa mbola mieritreritra hoe inona indray mbola effet secondaire azo am'ty finanako an'ty fanafody ty. Zay ny fianatra malagasy am'izao fotoana zao, zany hoe taitaina lalandava foana zany ny malagasy raha izao fandehan'izao, satria tsy misy vahaolana maharitra mihitsiny napetraky ty fanjakany ty, tsy misy vahaolana à court terme omeny ty fanjakany ty, tsy misy vahaolana koa à long terme omeny ty fanjakany ty fa de tena resaka atao hoe papalay fotsiny izy ny fitenenana, atao fotsiny zay hoe ampifahafalon'ny malagasy tsy ampitrotra malagasy tsy tena hiditra lalina tena nita hoe inona ny tena fahoriana am'izao fotoana zao hijerena volona, fa resaka atao tapaleo zay fotsiny resaka ahitratra ivelany fotsiny resaka atao hoe pansement ivelany fotsiny, fa lay tena omamiadana, lay tena aretina tena mikiky malagasy tsy vitany ty fanjakany ty ny mijery azy. Ohatra fotsiny hoe jerenany hoe plafonnement ny vidinetany, ay zany zao tenenina fotsiny raha malagasy tenen'le ministra hoe tsy mihoatra an'ty fitonjato sy 4,000 ny kilao an'ny siramamy, de tena an'iny lay ministra de mifaly raha malagasy hoe tena ho mihitsiny zany ka tena izy jereo fa vidiny siramamy zao ohatrin'ny 207,000 de jereo koa mividy lafarinina, de jereo koa mividy menaka 15,000 ariary zany zao kaste ilora anao am'zany ary de le kaste tsotsotra 200,000 sy ray alina ariary de zay fa le anatin'lay bidon famemezana ny olona reny zany le menaka madio anatin'le bidon jaune reny namezako faran'ny olona tamin'ny mois de janvier eo amin'ny 600 millions ndray bidon 20 litres zany. Fa am'izao fotoana zao faniry teneniko anao namezako ny zocule tao tamina teo mananjara sy tany amin'ny fedanana ary azaka akazo tomaroa 980,000 francs zany hoe evo roa hety zany, de milanjary mihena le zavatra kely tokony mba homena an'le olona zany satria zay no izy zay zany zavatra zany no ataon'le fanjakana tenenina hoe midina kanefa fanateteranana le izy tsy zay no teneniko hoe le malagasy de tena homena zavatra mangidy ihany asitrana azy kanefa ny effet secondaire le mangidy mbola ao ihany zany hoe mahafanalana fanatainana fotsiny zany nataon'le fanjakana fa tsy tena fanasitrana raha afaka raha ny teninao tsy ho afaka satria mbola hiakatra le vidim-piainana mbola hiakatra le vidim-piainana ary tsy janonao, ary zay no tokony efa iomana amin'ny malagasy am'izao fotoana zao hoe tsy misy afa-tsy hainao ihany no afaka mamany olana fa anjaranao mieritreritra amin'ny hoe ahoana fomba hitantanako ny fiainako araky ny fitenenina hoe aide toi et le ciel t'aidera, zay le izy zay fa raha mitena zany kory tsy hoe inona kory fa apio ny tenanao de manampy anao Andriamanitra, zay ny fandehan'le izy. Fa ny resaka vidim-piainana indrindra député Rambo zao no nambarany FFKM hoe tena tsy zaka le vidim-piainana ary ny tsy fandrimpahalemana koa de manao ny ataony, ary nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024 tany reperandraisin'ny FFKM fa ny raha nresaka fiakaran'ny vidim-piainana zany efo lava reny dia efa tany amin'ny taona 2024 tany hoany zany, fa ny FFKM zany nakarepera taty amin'ny 2024 zany naseho any koa zany ny amin'ny hoe tena ahenao am'izay ty fandandanimponanareo ty indrindry ty fampisehoana sy ty hetsika be da be zay tsy mitera-bokatsoa mivoaka. Ny KMF konao ihany koa député colonel Rambo de ny resaka mazava tsara ny amin'ny hoe mba tena fero le fandanimbola mpanjakana
indrindra ny famomezana tombony ho an'ireo zay mpiasa-panjakana na fividianana 4-4 zany fa eo an'ireo raisina ihany koa zany fivoahana sy fihetsehana etseroa zany saika mitovitovy na ny NFFKM na ny KMFK ny hoe samy teny am'le fitondram-panjakana hainao daholo le fantanimpona tsy mitondra vokatsoa fa kaiza mitentsika moa zany hoe oeraoera mibetsaka lay fandanimbola ao anatin'ny fitokanana miliara lavitra mihoatra n'lay fotodrafitra sakely amina centaine de millions de rehefa nyteny an'izany moa zany tsika député colonel Rambo de hoe reo ry mpanohatra botolo reo ndray ry mpanenjika tozoro afara ka tsy fantatsika moa zany zay anasokajina ny FFKM sy ny KMFK no am'zany na hoe mpanohatra botolo izy am'zany faneho-kevitra madio tsara zany mihitsiny mitovy ny fomba faneho-kevitsika hoe be loatra le fandanindanimpona tsy mitondra vokatsoa ary tsy mitondra le teny hoe manafaka an'lay fahasairana an'le vahoaka ary tokony hanaovana zavatra hafa ka rehefa ny hafa no miteny azy de mangingina le fanjakana tsy mijery zao tsika manohatra botolo osiketaina ho mpanenjika tozoro afara tsy le hoe misakana amin'ny fampandrosoana ay mo ka tena tsapany rehetra ihany io le zava-misy be loatra le fihetsiketsehany etseroa ary le fanjakana milaza tsy manam-bola amin'ny lafiny anankiray député colonel Rambo fa iny eny le fanjakana hitanao foana manao fihetsiketsehany etseroa mamonomby amina zavatra kely tsisy dikany inona le izy redynamisation le TGV fianambe kely régional tsy makaizakolony am'le karazam-pikambanana kely vitsivitsy miara de amin'ny fanjakana de tsy hainao tsony hoe volan'le atoky io sa volam-panjakana netiny amin'io de rehefa ty ambadika nefa misy mitaraina ny avaly de tsy manambola le fanjakana député colonel Rambo eto zany dia misarika ny saim-potondra amin'ny ary misarika amin'ny saim-boaka malagasy amin'ny resaka fanajana ny article 720 anatin'ny constitution izay milaza fa ny gouvernement ny chef du gouvernement no responsable ny amin'ny neutralité de l'administration sy amin'ny fandanina ny vola zany ny zavatra mitranga nefa raha ohatra hoe tany ny araky ny teninao teo dia ny fanjakana fohy be misitsy no mandany foana ny volam-panjakana ary tsy mametraka nyzany hoe neutralité de l'administration zany raha miresaka hoe mba ilana am'lay fandanim-bola tsy araky ny izy zany satria raha araky ny zava-misy ane ahoana mo no anaovana an'ireny atao hoe fanokafana lalana amboarina anankiray zao dia araky ny teninao tao vola amina miliara no lany raha tsy tena ohatra hoe ny RN13 de ohatrinona vola lany tao tamin'ny fanomboana niny asy iny de isy laza amiteto ve fa vola ny ala tany aposiny lehibe ny exécutif iny vola nazy aposiny nanaovana ny zavatra iny fa tsy vola mpanjakana tidy fanjakana volam-bahoaka reny zavatra mitranga ohatra hoe zavatra nitranga nataon'ny ny atoko-mpanjakana atao fianaratsoa sy tao ambositra reny zay nentina mihitsy ny karaha ny ohatran'ny hoe efa fampelezakevitra alohan'ny fotoana zay nangalana tahaka ny ataon'ny atokotiko Madagasikara aminao redynamisation de nanao akory zareo de zavy de ino fa hoe vola tany aposiny reo lehibe any institution volam-bata ny veninaovana an'ireny fa tsy volan'ny fanjakana sy volam-bahoaka ka izay zavatra zay indrindra zany no tsy teteny direct lay KMFK-no hoe sy lay taon'ny FFKM fa mahita zany fa lay atao hoe lehibe any exécutif atsika mihitsiny no mandanindany foana ary tsy mahafantatra ny zavatra ataony amin'ny resaka fandanina ny vola sy resaka lara-pahamenana amin'ny resaka fiatrena ny social-mboka amin'izao fotoana zao zany mody miteny izy hoe le fandaninimpona amin'ny resaka tsy fetifety sy ndretrarehetra fa ny tena izy dia le fandaninimpona am'lay programma tsy mandehany am'lay fanalana ny olan'le vahoaka zany ny tena fipetraka le izy raha tsy de mifotsiny hoe fanalana ny olan'ny vahoaka ve ny fanaovana terrain manara-penitra roa ampy telopolo
inona ny fanalonana avoaka am'izany tenenao amiko hoe inona antsao na miasa ho aniza le izy inona ny vaolana amin'ny resaka tsy fanananasa eo amin'ilay ny faritra misy raha iteny amin'ny faritra Ambohidratrimo azy zao sady misy terrain anankiray Ambohidratrimo misy eo Mahitsy firy nefa nisan'ny somero ao Ambohidratrimo sy amin'ny Mahitsy vovavy zany zavatra any tiany FFK tenenina fa tsy hoe le resaka le fanaovana raha le resaka hoa resaka vava sy ndretrretra fotsiny marina zany satria tsy laiza satria ny vahoaka araky mitenentsika matetika isan'andro eto de efa tena mihinana ny tsy fahitana ary mihinana tsy fihinana mihitsiny nefa ny sasany misy mitavana manao any pitoloha ary marina zany teneny le FFKM sy ny KMFK izany fa tena tokony lay andavanandro mivoaka no andanimbola ijerena mba hitombo ny kapokany mba tsy jaly ny olona amin'ny resaka sakafo tsy jaly ny olona amin'ny resaka asa tsy jaly ny olona amin'ny resaka fitaterana fa eo mihitsy ny kola hoe mba zavatra mampitombo ny any anatin'ny volaniny vahoaka ny tokony jerena manala ny fahasarana vahoaka ny tokony jerena zany hoe ny priorisation ny zavatra ataony lay programme ampanjakana entinentin'ny fampandrosoana malagasy mihitsy zany tiany FFKM tenenina am'izany zavatra zany sy ny KMFK hoe raha tsy zay hoe resaka tsy fandripahalemana maninona ivantenenina teto foany misy zandary misy polisy misy miaramila maty any voatifitra vidy araky ny tenenina hoe ividy isy le pare-balle aveo maninona zany andalana andanina vola am'izay le olona ray mandeha manao faninjehana fanarahana any rehefa hoe efa misy miaro aty aloha raha misy itifitra aza mba tsy maty aloha ny tena fa mbola afaka manao misy maninona zany tsy atao fa maninona no ary amin'ny tôbila na directeur tôbila na DG tôbila tena le tôbila le tena raitra am'le enjana be reny reny natao nefa le mpitandro filaminana aria tsy vidiananao gilet akory mba irovan'ny tena kanefa tadio tsara fa miaro ny vahoaka reny ary misy aminareo atao hoe ministre amin'ny exécutif reny koa misy arovana am'izany zavatra zany ka zay zavatra zay zany mba tena tokony ho tonga saina mihitsy ny ao anatin'ny exécutif ary tokony araky ny fiteneny raha na za voateny ohatran'izany de tena mitady lavaka izitriako satria bedy ary le fibedesana dia efa nyteneniny tety amin'ny fiarahamonina ho anao le zany teneniny tety amin'ny miaraka tamin'ny vahoaka tety hoe tsy mety ane zany zavatra zany fa miandry olona ohatran'io itena de tena hoe matonanao bedy ny olony dehibe ohatran'izany dia zazakely mifandraisana anao olona tsy matotra mifandraisana anao fa raha ohatra anao afaka mifampiresaka tamin'ny olona rehetrarehetra tya dia tsy anao zavatra ohatran'ireny ary zahako mino faniry fa mbolombafy no zay no avoaka ny conférence des évêques amin'ny herinandro satria ivorony conférence des évêques de hitantsika eo ary tsika tadio tsara fa nisy fotoantsika tamin'ntsangana isen'io faniry de ndresaka tsika teto hoe maninona mo tsy asiana autorité morale zany hoe zao amin'ny FFK mo amin'ny CNI io mba ampilamina zavatra sy ny amin'ny zavatra tokony atao zany hoe tiako tenenina zany de zao le FFKM io de tsy afaka amin'io tsika malagasy ary nanana ny toerana na izy azy zany FFKM zany nandravina ny olana teto nandravina ny crise teto ary nampilamina ny malagasy teto tsy adala ny FFKM raha miteny amin'io resaka hoe concertation nationale io itena ilainy zay io ary io concertation nationale zay takitsika io koa de io no hitondrany atao hoe vahaolana foezaka sy vahaolana lavitrezaka satria ndretraretra ny kondo io mba tsy iverenana zavatra ohatran'izao na amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena zany na amin'ny lafiny sosialy zany na indrindrindrindra amin'ny lafiny politika amin'ny resaka fitantanana ny firenena fa ny tena olana eto matsy dia le fietreretina n'lay mpanohatra araky ny tenin'ny faniry tao hoe mpanohatra bitolo mpanohatra tsy misaina mpanohatra tsy mahafantatra fa tsy ny hoe mitady seza fotsiny non tsy zany le izy
zay fa manana sezanay zay ary nangataka zany seza de efa niteny hatramin'ny voalohany hoe ahoana ny tokony anaovana ny fampirarana ny ty zavatra tya fa tehitra fa ny tim ny RMDM zay manana filimarika ravaly manana o filohany a de efa niteny hoe tsy araka hitantana aminareo zany mihitsy ny zahay iaraka hitantana am'izao raha ty itona ty tôbily efa mirehitra daholo ny pneu sola tôbily tsy misy frein à main loki de efa lany moteur efa mitapy biely efa boaka setroka ary efa ny radiateur efa rakolevana amin'ny savony gaz fotsiny ny pneu efa tapaka toile la vitesse efa tazoma fotsiny efa tsy mipetraka tsara tsony zany ve mbola hoe iarahana aminareo fa de rary mihitsy nareo raha tenen'ny concertation ny FFKM hoe jereo lay fampiresahany rehetrarehetra ary tsisy fanavahana fa tokony ao ny rehetrarehetra fa tsy ho ataonareo irerany fotsiny ko le izy fa iarahany rehetrarehetra mihitsy satria ny FFKM ama autorité morale azy dia miteny hoe any malagasy rehetrarehetra ity Madagasikara ty fa tsy any mitondra rery ary tsy any fanoherana rery fa tady du coup fa mbola misy andro atao hoe majorité silencieuse ao na de tsy miteny azy ka zany rehetrarehetra zany no itenenana ifaniry hoe ilay lehibe amin'ny exécutif anankiroa misitsy no tiany FFKM sy ny KMF-konao hoe amin'ny resaka ty fandaniny ponty satria raha misy sany zavatra any aty amin'ny départementa ministériel sahaty ambany atya dia efa nahazo autorisation tomboto zany hoe lay lohany any ambony mihitsy zany any tsy mahafantatra ny zavatra atao ary mila tenenina amin'io resaka fandaniny pony io ka tokony eritretra izy am'zany satria raha iteny reny olo reny de ohatrany zazakely tsy nahavitany asany ohatrany zazakely ohatrany hoe zazakely ny pipiam-pandrina de tenenina ireo mpitondrareo zany fa raha ohatra izy mba afaka nresaka tamin'olony dehibe ka mifandinika tsy nitrangy zao zavatra zao ary manala baraka hoe ny eran'izao tontolo zao ary tady tsara ao fa misy fa misy amin'ny teny frantsay moa na hoe misy amin'ny teny malagasy zavatra teto de misy mpandika teny ary fantatry zao tontolo zao ny zava-misy eto hoe ny any andavaka any rehetrarehetra any ary fa ny an'ny communauté internationale mahafantatra kono isika ka eo zany no tiana tenenina am'ty zavatra tya tsy afa miala amin'ny concert international tsika na ino kidona na ino kiatra ary ny FFKM tady tsara ny FFKM mba manana lanjany ko zany FFKM zany vis-à-vis amin'ny communauté internationale satria en tant que autorité morale ary tady tsara fa ray ampanary olo roa ary araky vitenena hoe ny fanahy maolona dia tsy afa miala am'zany tsika mianakavy ary rary insitiny ra tena zany satria efa tena marary loatra lay fahoriana malagasy satria maninona no tsy fahaizan'le malagasy manana zany atao hoe projet à long terme zany ezaka vaolana lavitra ezaka zany fa dia resaka notrany hoe mandeha ho azy fotsiny fitantarana an'le firenena mandeha ho azy fotsiny ohatrany hoe ataovy ohatrany routine io fa efa mahazatra io rangah efa atao io zao misy an'lay hoe 20 millions de dollars dia nomeny bady zany resaka hoe fanatsarana ny resaka fambolena ny céréale voamaina zany dia falifaly malagasy fanazo an'indray zany de hoe andendray zany fambolena voamaina kanefa tady tsara fa famezana ny zavatra iny any mba nieritreretin'ny bady mba hoe hitsapana malagasy hoe eritreretina hoe tena mba izy vokatsomarina ve ho an'le faritra sy ho an'le vahoaka le izy fa le 20 millions de dollars raha raisinao faritra 7 no mahazo an'le izy de eritreretana hoe 20 millions de dollars zarena 7 de mameoatra isaky ny faritra zany de olona firy eo amin'ny faritra olona mpamboly firy eo amin'ny faritra no avitan'izany de aiza le vokatra fa raha ohatra ka tena hoe manana tena projet de société matanjaka be moa fambolena an'io le fanjakana ka mahay an'izay ny ministry ny fambolena sy ny mpiara-miasa aminy eo de manatany hoe aloha ty zavatra teo apetraka amin'ny
faritra aiany tena faritra tena mokatra am'ty zavatra ty aiany tena faritra tena mety dia alefan'lay izy a de mba misy zavatra ngeza be a mba misy usine moka le produit avy eo a de mba misy atao hoe piasa maromaro miasa eo zany a fa any am faritra tsiray 7 de eritrereto hoe 20 millions de dollars zany le 7 de mame ohatriny isaky mifaritra firy zany le piasa any lasa tsy hitanao tsony hoe mba tena mba misy hoe produit misy TVA araky ny fitenena zany ny zavatra mivoaka avy eo fa lasa ohatran'ny zavatra traditionnel ndray ary ny zavatra itranga rehefa avy eo a dia tsy lasa vao maika ampahatra ny olona satria tsy voavaly resaka fiadina amin'ny tsy fananana asa ary lay resaka hoe tena isy le fampandrosoana am'le faritra de tsiska zany zavatra zany a no tokony amperitreritra le fanjakana hoe manina 20 millions de dollars fotsiny no meno ary niara mampaleo le soratan'le sanany de amin'ny tambohombany de mahazo 20 millions de dollars ndray ono mbola misy ono any ono de fanesonany dikan'zany tena azo 15 000 bicycleta tany amin'ny Inde teto am'zany mahazo zany zavatra zany de mifanao hoe na tsy averina zany ny atao 75% omena am'izao fotsiny fa ambony averina de friny de mafaly kanefa renao raha ohatra anao tena mahay tsara ndresaka hoe tena jerenao ny atao hoe ny fahamanany ty olo ananty Madagasikara ty dia ny promotion ny production locale promotion ny fambolena eto Madagasikara sy ndretraretra fa pirobirobona am'zany a mba tena ananasa ny olona de ho tsara mivokatra fa tsy zany nataon'lay le fanjakana fa resaka faly mangataka fotsiny avy any ivelany any de zara raha men'ny olona no fa raha tena manina hoe tena hoe zavatra tena drafitra matipaika tsara ho an'ny fambolena tsy ndreretratra mino fa tsy ohatran'io no azo fa mety 7 hoe mba samy manana an'io 20 millions de dollars ho daholo any faritra zay eritrereto mibady antafany lay asa zany ka zany zavatra zany no mila hoe fampiresahana daholo hoe ary le concertation nationale atao io mino fa tsy janony io am'resaka hoe am'resaka fifidiana zany fa tena tena ona marina tena ty Madagasikara ty am'izay fa tena tsy mbola nisy fantrana ohatran'ity tato anatin'ny 10 taona tsy mbola nisy fafambarako ohatran'izao tao anatin'ny 10 taona satria mety ny zavatra mitranga eto Madagasikara ane dia eo amin'ny ariky ny teninao tao hoe ao am'le mpitona fanjakana am'izao fotoana zao foana no mitranga isan'ny zavatra mitranga isan-kerinandro kanefa de reny notany olona hoe zao ndray no nataon'ny mpitondra malagasy ao hoe misy an'izao ndray one misy an'izao ndray one misy vadina ohatran'izao hoe misy vadina ohatran'izao hoe misy ohatran'izao hoe mampalahelo ny zavatra mitranga ohatran'izany ka zay zany hoe me tena za zany tena félicité an'ny KMF-kny sy ny FFKM mihitsiny hoe tsy maprika ary hoe tsy maintsy atao zay zavatra zay ary zaho de ao anatin'izay araky ny fitenenan'ny miaramila hoe KMF-knao isy concertation nationale efa nitenenina tato amin'ny fanoerano ary tsy maintsy ilaina zavatra zany fa de araky ny tena hoe zay zany de orinonareo miara-dalana aminareo amin'ny zavatra io ary dia misaotra betsaka félicitation am'izay fandraisanareo azay hoe tsy maintsy atao concertation nationale momba ndraraha-pirenena fa tsy vitany eo amin'ny fitondrana fotsiny eny ary maraparantsika député colonel Rambona zany naty zany azy aloha de hoe ady hevitra efa nresahanao teo ihany am'le hoe fihetsiketsehany etsery hoe taxi be mametraka ny jadony anevon'ny ministere nery tanàna Antananarivo tsy maintsy hoe nijato ihany de mba niazakazaka koa le mpiarony zon'ny mpanjifa tsy refeo hatram'izay de mba manangapy eo tsy maintsy mijustifie le natsona teny amin'ny lapa ny amin'ny hoe mieno an'le ankilafo maro ny fitondram-panjakana zany de namatrapatratra ny amin'ny hoe aza mandoa mihoatsy ny enjato ianareo fa ny enjato ny izy etsakilana nefa reo taxi be de mikakaika hoe tsy araky ny tokony ho izy satria tsy mahaliony sara ny vidiny ary miditra pery tao aminatin'le asa de ohatra misy syndrome mahafahafo zany tonga ny am'le mpitondra fanjakana sy le olona le perroquet le blokin'le fanjakana ny amin'ny hoe rehefa tsy asinareo de ateraty ny licence de ohatran'izay koa ny ataon'le zon'ny mpanjifa misy be da be ny tianao an'io asa io fa tsy afaka mihitsy mametraka an'le communication le fifampiainona io le nitenen'ny FFKM io ngeza be ny azy de hoy izy zao zavatra zao de mila mifanantona fa n'olo-kevitra mifampiresaka ho an'ny mpitondra fanjakana sy ivelan'ny fanjakana
kanefa le syndrome mety misy manao le endriky le jadona miseho amin'ny endriny maro le izy io moa tsy mitovy ny culture député colonel Rambo ho an'ny mpanonga-panjakana sy ny ho an'ny tena ny aina amin'izay a resaka demokrasia zay tena mampimely ataon'le fitondra mpanjakana am'izao fotoana zao faniry ary ohatran'ny hoe tsy manao fijerena ny zavatra nataony teo aloha lay mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ary mipetraka mihitsy lay hoe tsy zahay io fanoliana ndraikitra io ary tsy famatorana ary ataoko hoe manao ny ririndasa tsy tsaroana mampimea dia rehefa miteny ny mpanoana an'izao fitondrana zao isaky misy fionana sy eo anatrehan'ny famahanany olana de hoe tsy mety amintsika tsony ny fanonganam-panjakana fa de aloha mifanjakana hiasa de hoy za hoe ndry fanonataonareo tamin'ny 2009 moa zany inona tsy fanonganam-panjakana ve ary tadio fa ny zavatra nanareo tamin'ny 2009 ny tena mbola mahatonga amin'ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrana lalina zao satria raha 7, mahery ny taux de croissance économique à Madagascar tamina ametrany filomarika ravalomana azy tamin'ny 2009 naonganareo ny fanjakana tamin'izany fitondram-panjakana dia nidina tany ambanin'ny aotra ny taux de croissance économique à Madagascar ilay plus 7 tao tsy navelanareo raha tsy afaky ny ainy nidina tany amin'ny 9 tamin'ny tondranareo azy tamin'ny tetezamita tonga ndray ngaera jonary mampianina niezaka nampiakatra an'io de ndimbiasanareo aizany Madagasikara am'izao fotoana zao miresaka taux de croissance économique Madagasikara am'izao fotoana zao dia mba atao hoe fahaefatra varany tena marina Madagasikara tsy fahaefatra tsony fa mety efa tena any amin'ny fahatelo any ny amin'ny resaka fahampandrosoana firenena amin'ny resaka fantrana lalina zany hoe firenena anankitelo mba resitsika ary zany ary firenena niady an-trano nisy niady an-trano andritry ny taona maro zany mba resitsika amin'ny resaka fahampandrosoana de miteninareo isaky miteninareo de hoe tsy mety amintsika ny fanonganam-panjakana iza miteny aminareo fa rehefa miteny marina ny mpanohatra miteny marina ny olona misy an'io grève rehetrarehetra io de lazaina fa ambadika politika io mpanohatra no ambadika an'io anonga-panjakana reo hoe mahatonga anareo miteny an'izany de zavatra tsotra zavatra nataonareo izy ka mitamberina aminareo ny alahelo vahoaka sy ny tsy fahaizanareo mitondra de tokony nareo de manangana hoe tsy mety amintsika tsony raha mbola izy mifanonganam-panjakana de averitrona le fantanina hoe fa inona le nataonareo tamin'ny 2009 hoe fandimbiasam-pahefa natao natin'ny ara-demokratika ve iny fa ny anareo tonga de iny anareo nongotana manta fotsiny le olona niaraka ny tamin'ny basy fandroana no faty de renina liany de ary am'izao fotoana zao ny olona mitaky ara-drariny fa tsy voalohany vacation mitaky ara-drariny fa tsy voalohany karama mitaky ara-drariny fa tsy mety mifandriam-pahalemana mitaky ara-drariny fa tsy mety ny fiainanay de lazaina fa manonga-panjakana nareo de zany zavatra zany tiako tenenina hoe aza manao renin-danjasa tsy tsarona ianareo fa manao valoha
retrospective amin'ny fiainanareo tany aloha tazy zay nareo vao miteny aminay fa tsy anareo am'izao fotoany zao mihitsiny no amelesina anay ato amin'ny atokotiako Madagasikara ny hoe anongam-panjakana nareo ary zay tsy manao an'izany zay tenenina aminareo izay tsy teny aminareo nay fa sloganay de mpanangana zay fa zay tsy mpanongana tsy mpamotika izahay mpandrava zay tsy mpandrava ohatra anareo zay tsy ohatra voalavo ka andrava fa zay dia mpanangana izahay ka tsy anareo mihitsy no amelesina anay izaka zay matsary miteny de hoe tsy mety mifanongana izy amin'ny tenareo fanongana zay nareo netretrareo amin'ny zavatra tsy mety ataonareo dia kitikitiandrariny io de lasa miteniteny fatany ka eto zany aza mba mitima mihitsy nomenareo an'izany atao hoe mena lesona zany na morale fa tsy mendrika anareo mihitsy no teny an'izany satria ny anareo de tena hitapoko hitam-panjakana ary hitan'izao tontolo zao ny zavatra nataonareo tamin'ny 2009 ary ny 2009 dia 2018 bis repetita zay ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao misy zavatra mandeha moa eto tsy zavatra fomba fitantanareo tamin'ny 2009 fandrobana sindretrana zany zava-misy am'izao fotoana zao raha tsy teny fotsiny nare-pirenena am'izao fotoana zao tsy fanajana demokrasia tsy fanajana lalàna am'izao fotoana zao tsy fanajana constitution ka tsy anareo mihitsy ny de hiteny aminay hoe tsy mety mifanokana mpanjakana tsy anareo amin'ny amelesina anay fa nareo mitovy amin'ny mieritrereto tsara ty teniko ty nareo arak'ilay fiteniny malagasy hoe kapakapa vorombe-sima tsy mijery teny vao manenitra olona teniny tolo zany aroabolany tolo zany eritreretinareo mpitonja fanjakana zany zavatra zany fa mato Madagasikara ohatran'izao dia no avy aminareo tamin'ny 2009 ary tarazony io sekelany izy ambolienina am'izao fotoana zao io teneninareo anao concertation de tsy ety anao fa mizindizina amin'ny zavatra tsy izinaka zao nareo efa meniny FFKM malesina ohatrandre zandrakely mpipiam-pandriana reny kapohana hoe tsy maintsy atao ty mandana pipi alohan'ny atory mba tsy andena fandrina zay nareo voanao zavatra ka io de zany zavatra zany midina tenenina hoe aleo nareo rehefa tsy mety tenenin'olona de aleo ranganareo anary ny fiainana ary tadiova raha ny fiainana mananatra anareo eo tsika mahita izy ozy de go zay tsy vita ny fahafahambaraka fa fahampitehana latsanenina tena mahita izy ka zany teny zany hoe oky tsy lay famezana lesona ary mifaniliana hoe aty amin'ny mpanohatra tsy mampandeha ny zoraraha zao tsy fahaizanareo ininona tsy mampandeha ny zoraraha zao tsy manana projet de société UEM mampe maiza moa le izy hatram'izao hoe velo rano telo ambin'ny folo makaiza zao le fandehan'le velo rano no tsy fahaizanareo mitantana ny gouvernance volomenanareo tsy hita firy million 1 milliard 800 000 dollars no menanareo hitantanana ny Covid mba tenenina hoe aiza mangarara amin'ny zavatra io tsisy 40 millions hoe vidiana mambo society télémana CVO aiza ny écran plat aiza ny volamena tao Afrika Atsimo ny tany Komoro ny tao amin'ny Brome ministre aiza SMMC knapsa ny knapsa aiza le olona raha efa tsy etsolo izy ny mpanao gazety any lazany hoe zany reny namorona fa any amin'ny gazety any to hoe lasa olonay DG any knapsa ny SMMC le raha matoenjana be aiza jerevy lay musée atao hoe eo Ambotsirohatra ahoana famotanan'io zany rehetrarehetra zany tsy oka mihitsy tsy anareo no amelesona anay ka hiteny fa hoe raha mitaky ny marina zakay de lazaina fa hoe manonga-panjakana manohatra ny fitondrana nareo nanao an'io ary reo zavatra ataonareo am'izao fa tsy mifanalavitra an'io ka izay angamba ifaniry no tenenako an'izay zavatra fa tsy impitondra am'izao fotoana mihitsy no andeha amelesona atsika eto fa araky ny teniko tao hoe
tokony jery izy aloha hoe inona ny nataonay de zay izy vao miteny fa tsy eto no ifamelesina eto ary tsy manana zany toerana amelesina antsika izany izy fa fitenenina zany dia fanliana andraikitra ary fatahorana ny vahoaka de ailika ty ampanohatra ny tsy faiza mitatana ny raharam-pirenena mazava tsara zay eny ary marantsika député colonel Rambo de ny fanaovam-beloma mpanaraka atsika iny efa fantatry ny rehetra zay mihitsy ny fomba fanehoan-kevitra am'izao fotoana zao tsisy hoe mitsitsitsy mandangolango tsony tsisy mirole era tsony zao tsisy fotoanany iny ty fijerevana arina tava tsony satria efa tena potika loatra le firenena am'izao fotoana zao ary tsika moa andefa horonam-peo rehefa aveo satria de tena ao anatin'ny fitarainana mihitsy ny ampaham-bahoaka rehetra eto Madagasikara inona ny dikan'izany de tsotra fotsiny akatoko ny fampidirana mpianatra kanefa dia tsy mahita ho sarangotana le ray aman-dreny tsisy karama tsy mandray karama ary tsy vitan'izany lany trosa ny vola azo etsero ary mitangana zay tsisy ny vidim-piainana député colonel Rambo marana azy tsika zany no efa nitenentsika teo faniry ary nampafantarina amin'ny vahoaka ka dia miteniko zavatra tsotra amasolom-bavam-bahoaka any teniko zavatra tsotra hoe Andriamanitra tsy manampy zay olona tsy manampy ny tenany ary tadio tsara fa ianao io dia nataon'Andriamanitra mitovy aminy manana zay fanahy zay ka oka zay fanahy petraka aminao zay no hitondranao ny fiainanao ary andinianao ny hoavinao manomboka aminao zany ny fandiniana no hoavinao rehefa mandroso ny hoavinao de mandroso ny firenena zay zany zay zany no atsipika am'retrarehetra faniry ary tsika de ao anatin'ny fankalazana fa 20 taona tokotimo Madagasikara dia mitsatratra ny miteny hoe atao fiainana isan'andro ary arahana asa ilay slogan hoe manino izy teo mino amin'ny farany fa saia dia mijoro de mino zay le izy zany ka dia niangatana amin'Andriamanitra dia ho velona antsika rehetrarehetra avita soa ny anty herinandro tia ary ifankahita soa indray amin'ny herinandro toy izao amin'ny herinandro toy izao dia manao veloma atsika rehetra mpanaraka an'izao fandaran'izao mpanjao fandaran'izao ary dia ho tahin'Andriamanitra tsika menakany eny ary makasitraka ny député tsika Rambo Salama na colonel Rambo zany niaraka tamintsika nandritra zay ora iray mahery kely zay tao anatin'iny fanehoan-kevitra mafonja de mafonja iny miresaka ny zavatra misy tsika ny andavanandro mpiainan'ny malagasy satria izao mihitsy le nresahan'ny FFKM sady safosafony aloha de mipetahany am'izay ozy ny FFKM anatin'le andalana faharoa alohan'le farany de hoe nisaotra niezaka natao amin'ny fanjakana kanefa teneny am'izay mahaporisika ny mpitondra ny FFKM hijery vahaolana mahomby amin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka de ty le zavatra tena mampimety mahamenatra de hampiheny ireo fantaniana sy hetsika tsy mitondra vokatsoa aleo mihitsy ny FFKM manohy teny anareo hoe de mba mitraka kely le lohanareo mijery de mba mifantany tena ay tokoa moa zany tena fandanidaniana sy hetsika tsy mitondra vokatsoa reny de very mivakio indray ny KMF-konoe fandanidany mbola mpanjakana amina hetsika fanaovana fampisehoana de raha totaly ny distrika nandehanareo de vola very maina fotsiny reny rehetrarehetra reny fa tsy mitondra inona tsy mitondra anakaisa de ohatran'izao ny fahorian'ny olona any am'faritrany ity video alefa tsika ity mandritry ny eo amin'ny 9 minitra ity zany alefa voalohany tahiry de hiditra eo rina rehefa aveo miantso vonjy ireo mpiasan'ny sekrenina zany ireo vady mpiasan'ny sekrenina zany izy ty moa zany zao de asa mitodika an'le filoham-pirenena sy le prime ministre koa anatin'le olona mbena ametraha-panontaniana
mbola mety aminao ve no mipetraka amin'izao tsy fahombiazana fitantanana ny gouvernement zao fa raha mijery an'le ministry ny indostrie ministry ny varotra sy ny consommation problème vidim-piainana problème lavany problème resaka industrie ny secret iny le hoe hanina vaolana hanina voalolana mandraky ty ny andrantsy voavaly izy zao ny fitaraina ny reo malagasy any varatra apiditra mpianatra tena tsy manambola tsy manakoraisina de mitaraina de alefatsika ty hoe akoatra ny eto Antananarivo misy fitaraina anoatra zao de aiza le zon'ny mpanjifa zao hoe mpanjifa angery reo mpiasa reo hoe ary mitaraina reo tsy manaray anzay vola tokony raisina fa rehefa asaina mamono afo de miazakazaka ery mamono afo de mitrerona ho an'le mpitatitra fa amin'ny zavatra tokony itenena mofo dipaina miakatra atody miakatra menaka miakatra siramamy miakatra sady tsy reny zon'ny mpanjifa no tsy mahita karazan'olona manana fahefana amin'ny teny mapidintsika hoe ampidiny an-jato io mangina daholo izy menakafo ndao ary enotsika ty vidéo ty de veriny indray ny tenako rehefa aveo ndao ary voalohany zay vadin'o titio gâté zay vadiny piasa secret koa taloha gâté zay tsy rikarika maro ataonay fa antaky maha olombelona zay tsy teo ambany elatra n'olo zay mamirika ihany fa tsy lohany izy io nanjary niantoko ambozonay viavy jirama écolage fondon-trano atsasaka anay tsika mivolagna zio io fa nanentsy ny hentina agnatin'ny fianakavia atsasaka anay zio io zay vadiny piasa secret fa nanangana fikambanana efa nitsangana ara-dalàna fikambanana natsangana anay iny mahantony navianay nanangana fikambanana anay iny voalohany ankendriko mba tsao olo any tanàna Diego ty mba izazay tsy sambany Diego teto narignasa anay don fanampiana à gauche à droite alohany zay tsaka Antananarivo voalohany ankendriko Diego eto tsy tia zay piasa zahay tsy endriky nahazo appel téléphonique anareo tsy nahazo karaha ma10 mois io malaby ave ela anareo fa nefa za matoky tsy olo ambanimbany olo Diego eto maro amitsika eto ambony misy gouverneur atsika misy raha jiaby tokony hitahiran'ny Madagasikara mafia Madagasikara misy Diego eto za tsy endriky agnamiatsiny fanjakana ambony bala fanjakana Diego eto fo tsy navorondreo zahay za tsy endriky naregny fanampiagna écolage ho an'zanakanay teto kanefa ndraiky fa gny bodorindriny zegny reo matetiky fanaontaona fanjakana Diego eto tsisy mijery zay piasa secret voalohany mbela imerany Diego zaraiky mikaiky zahay ankasitranay ziska niany ty ary tsy hoadignanay nagnamia zahay dolily ndraiky menaka akô so afaka tsy haindreo magnavaka dolily ndraiky menaka io akô ka tsy mera zay tsy nihinagna akô tampona tafarafaran'zigny za mandiniky hoe somba misy nahita zigny ola Diego eto ray mandrena tanàna Diego eto misy député firy atsika eto misy olo firy ambony amin'ny Diego eto tsy mahita zay vadiny piasa secret tsy mahita lehilahy inay jusqu'à maintenant za amizay afaka mivolagna amitsaka ambony fa tegna Diego ko ny tegna tsy Madagasikara firy personne olo miasa amin'ny société secret firy personne presque 600 raha tsy diso za latsaka possible tsy olo zegny olo jiaby zegny Diego eto tsy prioritaire zegny olo jiaby zegny firy zanakanay io écolage zio ty fa tsy koragna renvoyer zanakanay misoranay manokana ndraiky directeur d'école misy mitsipiny zanakanay tsy odianay tsy hita zegny misy direction d'école mitsipiny zanakanay nangala zanakanay anareo aza miasa areo fa volanakafo nipodiananareo mity fitaovanareo fa tsara zegny ara ia sasany la etsy direction d'école kanefa direction lombolomboly direction d'école aia ireo faroe zany todika amin'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara namiagna antsasany zay jusqu'à firy fanjava antsasany moitié nataonay agnaran'zigny demi-plat dikan'zegny makafa tampitra zigny eran'io zegny fomba finananay fa tokony maty amizay zay jiaby 600 personnes io 600 personnes io mbala olo miasa amin'ny société fo tsy zanakanay firy akô zanakanay dikan'zegny tsy 600 personnes zay marany amandeha plus que 1000 zay zegny akory fanjakana Madagasikara amizay famitaniagna fo apetrako olo mazay esa tsy olo kanefa ndraiky zay mahita amin'ny télé fanampiagna olo mahantry ainsi de suite aty ary ke zahay io ma trano tsy voahefa imagine zay ny azoko lazaigna hoe sans abri zay ny tsisy trano e karakory Madagasikara amizay fotoana karakory zegny fa fanontaniagna anaka mba misy olo marigny mba Madagasikara oh fankaty
firenena mifagnampy ino ty ino zegny aminakà fa tsara mazava fa 600 personnes zegny tsisy miteraka araiky ireo jiaby zegny vadindreo zegny koa eo eky baka tsy kontegnanao fa ny sasany napirafy igny miteraka koa ireo igny any akory ataondreo igny tsy olo zanakanay aby zegny tsy mba managna zo zanakanay zay nefa nagnatony direction zay viavy direction secrène zay viavy ambarako eto zegny anty akory matalehe zahay mosary mafy adinay za zegny mihitsy nagnatony directeur général e secrène za namitany izy akory zahay ny détaillé taminaka raha jiaby tokony andalo ambarako eto koa zegny anty ino raha tokony andalo havy albankora zegny hoe havy zegny hoe amin'ny andra zegny hoe tsika zao nandafy vy amin'ny andra zegny hoe tsika mahazo au moins minimum 100 000 ariary par personne 100 000 ariary rando paky raha blanko aminareo zegny avant paky zahay nagnantegna hina 100 000 ariary io amin'ny andrano paky imagineko 26 teo iny zanak'olo jiaby nihinagna akory milandara mikindakinda zanakanay nafodinay an-tragno tena raha nahazo ny zanakanay zahany balafo mangany popoaka tantelo raha tsy fivoa olo mavoa zahay au contraire zany efa tsy ty vola eto satria konteky tsisy varany zay mitaregna amin'ny Madagasikara président de la république konteky tsisy varany satria zay kontegna tsy vola akory bon zay tatatata tsy safidiko andeha eto niany mba raha mitaneo jiaby fa za tsy ty andeha teto satria tsisy varany mitaregna amin'ny président de la république madame président de la république mivolagna zegny tsy noho za misy raha misy jery sagnatriany vava fa zahay reraka mitaregna amin'ny Madagasikara reraka zay mitaregna Madagasikara tsy le ara tsy fagnampiagna mahazo mandeha tsy le ara mandeha gôla Antananarivo tsy tanàna farany frappeny cyclone tsy fagnampiagna nandalo amin'ny cyclone nandalo covid tsy fagnampiagna nidrika Antananarivo Diego agnatin'ny covid zay fa marary secret fa narary jusqu'à niany za tsy eniky naregny fa bon nave spécial fagnampiagna ho an'ny secret navady secret za tsy eniky naregny na olo ambony Diego eto za tsy eniky nahita eny mandeha reny zava-misy zany de vadiny mpiasan'ny secret na reny tena nalefatsika ny video iny satria mitaraina re olo reo eto manko ny zavatra mitranga zany rina de hoe porifoy fa tamin'ny misy fanjakana eto Madagasikara ary de eno ny feoan'ireny olona reny ary tsy sarotra ane mikarika amin'ny feoan'ireny olona reny riny satria io secret io apetratsika amin'ny fanontaniana iza no mitantana ny direction générale ny secret amin'izao fotoana izao ary secret zany any avaratry ny nosy any Antsiranana misy an'izany akisakely le Andriamatoa filoham-pirenena satria indraindray moa misy zavatra tsy fantany ihany mety le culture générale ve zany sa mety le hoe fahafantarana olona amin'ny akabeany sy ny tontolo politika teto Madagasikara fa raha ohatra ka tena nandalo ny garabola an-tsekoly ohatra tsika rino de mahafantatra tsara ny tantaran'izany secret zany akisa koa zany le fino fa manomboka ato amin'ny prime ministre zany de manontany tsy tokony esahana saina ve io secret io tsy tokony fantatry ny prime ministre ve io secret io na de an-tany fiaviany fotsiny aza sy ny fahafantarany an'izany tompon'andraikitra samihafa ny secret zany raha izay faharoa efa nandalo tany nge le fitondram-panjakana rehefa ny grève mipiasa ny secret dans les ministres amin'izao fotoana izao zay misahana ny industrie sy ny commerce sy ny consommation fa efa nanana vahaolana ve le ministre petratsika izay fanontanian'izay tsy nanana vahaolana le ministre ary vo eo tsika ny nahita rina ao anatin'ny tambajotra sosialy pazina namana zay mamoaka ny fomba fijery ny be ny tanàna na Antsiranana voalohany mahakasika ny secret de ohatriny reny ny avoakan'ilay olona marary hoe zahay mananjanaka zahay manefa écolazy manao négociation na directeur na école zahay minakanina maty mosary
ahoana no hitondraina fahinanay fiainana dikan'izany de fantatry le fitondrana fogo be ity ve zany fa tsy Antananarivo reny nga Madagasikara misy problème ohatran'izany any amin'ny faritra rehetrarehetra any ary miseho amin'ny endriny samy hafa izy mpitondra fanjakana fa ny problème de zao ivangongony le tompon'andraikitra Antananarivo ary ampiasaina mpamono afo be da be na fikambana na olon-tsotra na antoko politika ny antony de tsotra eto ny atahorana ny explosion sociale ary matahotra an'le foyer de tension maro be zay efa ateraky ny frustration sy ny déception an'le fitondram-panjakana ka eto daholo no effort atotona ny effort n'le fitondram-panjakana ka tsisy impact politique azy secret na dinina andrareny anao fa alefantsika reny vidéo reny mba ho tonga saina ny rehetra hoe misy malagasy pray tandrazana ohatra atsika ny any de ity rina mbola misy vidéo anankiray de ohatran'izao koa fanio-kevitra ilay tovavy anankiray avy any Antala teo sambava ty tariadiana zany de mitodika atsavatsika zany hoe avy andray zany tsika aloha zany avy any diana iny avy any Atsirana de midana ty ambanja aloha de avy aty ambanja ndray tsika zany croisé tsika mandeha aty Ambilobe de zay tsika vao tonga any sambava de miodana makany Antala de zao le izy ity ndray zany ny feon'olona avany Antala resaka lavany jerevo ny fomba fandrafetany an'ilay fangatahany fa rehefa tena mieno an'le zavatra angatahantsika de généraliser io zao ny communication mal de hoe efa nisy 26 tonnes ny vidina tsy mahay an'le asa manko reto olo reto raha resaka lavany zany anjatony tonnes miodiny zany ary mbola be da be stokna vanily maitso any am'izao fotoana zao na savana analan'izao miaka fotsiny ny akamarony mbola miandry mpividy de les collecteurs les préparateurs matahotra ny itsoraka s'investir be da be ny antony-javatra rehetrarehetra mbola tsy hidirantsika iny amin'iny aloha fa zao enotsika aloha ny feo an'ity tovavy ty avy any Antala mitaraina momba ny lavanila de miverina indray tenako tsy rina rehefa aveo ndao ara faly miarabantsika rehetra erany Madagasikara ty zegny ny tenako mo madame Ralavarasida za zegny avy aty Antala za mikoragna eto za tsy be ny tanàna fa za olo be an-tanàna ke ny zavatra tiako lazaigny eto zegny makasiky miadresse amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina misy soloako tegna eto amin'izay ampagnano lavany ampambola agnaty ala agny mankasitraka fa hitanay ny zavatra jiaby tsara nataonao mandritra n'ity faritra Antala savary Madagasikara ty ny fotodrafitrasa maro ny tanteranao faly zahay tamin'ny jiaby igny ary misaotra anao satria misy manonteny raha misy ny zavatra manome anao kinga miteny hoe misaotra tompoko mankasitraka amin'ny le nataonao igny fa nitsanganiko eto mbola mangataka makasiky ty vidin-davany ity ividin-davany ity io nasadekitra be zay ambanivolo zay agny ambanivolo zany sahiragna amin'ity vidin-davany ity marigny anao nagnamie prix 570,000 nefa 570,000 tsisy ampividy ohatra ny tegna anaiky aty nitsongo lavany findroa herinandro ololotry lavany nefa misy lo nefa tsisy olo masaky mividy ny vidiny amin'ny prix zay nafetrinao magnino président tsy mba mihidigna ty fotona anao satria ohatran'izay aty amin'ny faritra savagny isan'ilay nifidy anao 90% zegny vatonao taminay taty zay aty olo tegna nankamamy anao na za zegny mba isan'ny nifidy anao fa nilay tianay tongavagny eto mba miangavanao itsinjo zay madiniky aty agnaty ala aty amin'ny faritra Antala anao amin'ny faritra Sava fô sahiragna zay aty président anao mantotra Antananarivo agny fogna mitandregny koragnan'olo fa tsy hitanao manakory fa sahiragnanay aty agnaty ala ny ministre fô ny alefanao solontegna mitsinjo zay madiniky aty io zahay tsy nifidy ministre président fa zay nifidy anao fô nifidy ministre fa zay tsy nifidy ministre mangava
miangavanao mbô hidina ty fotony amy faritra Antalà amy fomba faran'izay meky ikoragna amy mpandraharaha amy faritry misy zay atio, mikoragna amin'ny mpambola amy faritry misy zay atio, mitrotro aminao mba mitsabo fampiresaka mahagna ity olagna amy vidiny davanity mbô ataova tahaka anao na maolagna tamin'ny essence ndraiky gasoil nakatra igny nitrotro tamin'ny mpisehatra makasiky ny essence zegny ny mpanjifa makasiky zegny ny mpandraharaha makasiky zegny ataova tahaka zegny kao anao mandeha aminay aty ambanivolo atio Antalà tany mbola fandiananao ka ataova tahaka zegny ka anao mandeha aminay aty amin'izao amy fomba faran'izay meky lola vaninay zahay tsy nanandro zy zegny tsy asay ty tsy ary nandro lavani zegny tsy hainay mahandro zegny fa zay efa mandafo verty fa ka mbola ndrahogny ka lavani zay tsy nankanigny satria afaka 3 volagna anka ve miboaka volany lavani ndrahogny zay efa tinigny niany tsy dignineny fandrahoagna ny lavani miangavanao président mba hitsidiky ny vahoaka mijaly jiaby amin'ny côtier amy sisiny aby aty fa zay côtier isan'lay mbô tegna nanognanao tsao adinanay fotodrafitrasa zay fa vitanao jiaby teo izy ka tsy vahanao ity vidin-davany ity fô miafara agnaty vilagninay jaly ty o ty fô mbô tsinjovanao ankaiky karaza re atsimo agny amin'ny raha momba raketaka ika zay aty amin'ny jalinay izy ka tsy vahanao vidin'ny lavany ity. Ya zay le feo misy dikambe rehefa tena mihainao an'iny feo iny tsika de napetra ny tsara misy aloha le cadre le mpitondra fanjakana hoe raha aman-dreny ao aloha zany le hoe zay tsy mifidy ministra fa mifidy anao ao koa le hoe 7 isanjato mivato menay anao de ao koa le hoe mba jerevo zay aty amy sisiny aty ao koa le hoe mba midina aty anao fa aza mantolotra Antananarivo ao mipetraka fotsiny zany de tsara mitrotro miaona midika an'izany na fomba fiteny any avaratra na ny Nalonjorofo na ny Tomasina zany de ampetran'izy ireo mazava fa mosary nona ry zareo le 570,000 ariary tsisy mivanga 75,000 ariary io manko le resahantsika raha mieno an'le onjam-peo na le gazety manohana an'le fitondrana sy le ministra de ohatrany hoe milamina stable le resaka lavany fa zao tsy mandeha any zao zao feo zao ary ny zavatra marobe miodina any am'izao fotoana zao mikasika an'io resaka lavany io tsisy mivoaka fa ny zareo de hoe efa misy mividy efa misy mpandraraha lasa nidina any de miodikodina eo sanala samba vanilla authentique product sinsisa fa tsy ohatran'le ambiance na vanilla teo aloha no misy am'izao fotoana zao any avaratra sy any Nalonjorofo sy any atsimo atsinana zany ambiance na la vanilla zany tompoko de fantatry ny resa tena mifanaretsaka mifamezivezy ny olona nantsena satria avy saison fa tsy ohatry zany izy fitaitaina ny sanandro raha kajina ela izy io manjary lo ka rehefa aloha izy io izy any vangana io arina nefa tsy mora ny mamboly lavany ambarako foany zany isak'io lavany rairay io de mbola vakina fleurany mba azony manao fécondation normale satria tsy mahavaky tena le lavany de vakina fleur tsiraidray tsy mora ny traitement an'io na ny resaka tany ambolena an'io sy ny rehetrarehetra ny fotoana hiarovana an'io ary ny tatsa malala hoe eto maintso lavany matoy ity fanjakany ty nge no midedadedaka nanao an'izany hoe ireto ny calendrier le calendrier tsy mipermettre akory am'le fahavokaran'le lavanilla any tanety na any atsahany ny mivavasa rehetrarehetra any tsy hainy zany en principe izy ary zay mahazatra mponina any amin'ny faritra zay mamboly lavany de hoe melohany 9 jona ary anisan'ny fety tena akafiziny ny any faritra rehetra any 9 jona niverena ny fahaleovan-tena dia tsy misokatra tsy vaky le tsena raha tsy aty mois de juillet aty ny sasany nefa misy lavany efa tokony ny sangorona zany efa tokony ho tazana fa tsy afaka manao an'izay le tatsa de ho an'izay misambotra melohan'le fotoana isokafan'le tsena andavany maintso
de enjehany lalàna ampitahorina le olona nefa izy ireo no mahafantatra hoe efa azo tazany ty lavany ity fa raha mihoatra ny andro tokony petrahany eo simba ty ambony zany ray tsisy mivanga le lavany de reny ny fitaraina n'le vahoaka reny nenotsika teo le izy miezaky mitondrotsika hoa feon'olona maro samihafa de adidin'le fitondram-panjakana io moa tsisy nininana rasantsika aminazy satria ohatrany ny omaly ihany ny androany ary ohatrany ny androany ihany ny omaly an'le fitondram-panjakana ny antony mahatonga antsika hiteny an'izany de zao ny solution pommade ny solution paracetamol manala an'le aretinando mangana ny loha rehefa mangana zany manko marary ando zany de omena paracetamol hely de afaka kely fotsiny iny miserana fa le fototra aretina tsy afaka de zay mamaika le mpitondra fanjakana hoe volono ny afo e de zay fomba ahafahana mamono afo mba tsy hitaran'le zavatra ngezabe de atao daholo de ohatrin'ireny endrika jadony reny tsarotsika tsara le tamin'ny manakana izany nanao an'io avy nga manam-pahefana fa tsy mba manana n'le chance na anao communication hoe ndao tsika ifampiresaka vetivety fantatra mariary matoa reo olo reo namoaka lavanila zay fahinana azy anarabe marary reo olona reo zany fa inona lizy nomena baiko raha vao le barazy raha vao le sakana de zay ny ao andohany mampiasa foana am'le resaka jadony ohatra n'le taxi be ato Antananarivo satria mitovitovy amina didim-panjakana io satria misy fandaminana tsy maintsy atao ainareo mampiatra an'izany fa tsy hainareo mampiatra an'izany any amin'ny compagnie pétrolière batra ro mirangany karana reo no milalao mafana sy mangatsika amin'ny toekareny Madagasikara sy mifiaina mivoaka malagasy trerom reo ampiaro azy ny lalàna momba ny resaka télécommunication betsaka ny zavatra tsy mety amin'izao fotoana zao mitroka ny volan'ny olona anatin'ireny opérateur resaka telefona reny ny resaka tsy zarizary ny réseau ny connexion trerom reo e amoa didim-panjakana rehefa tsy manao reo de tereo de réquisitioneo de omeo daty hoe hatramilakamisy nareo tsy maintsy ohatra zao de ohatran'izany le solika ataovy am'le tena mitsinjo zaka voaka malagasy hoe 2,000 mety amin'ny voaka malagasy na 500 sy 2,000 de anjaran'ireo no midemeritany be da be ny azo resahany ohatran'izany fa maninona atao am'le malagasy kely efa tena miaritra efa tena mijaly efa tena sahirana ny tsy maintsy ampiriatina foana le malagasy raha mpisainana mpitondra mihitsy ny am'izao fotoana zao zany le teneny député fetra hoe molona ray reo lasitra ray na mola volanany reo de lasitra ray tsy mety miova de iny izy menakavy ohatra n'iny lasitra ray iny daholo izy menakavy ny toetoetrany ny fomba mampanaoany ny fijadojado-kevitrany ny fijejejony ohatra zany le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de tsy gagitsika raha miteny ny FFKM hoe ok zay le fandanina sy etsika tsy mitondra vokatsoa satria fantatro ny olona am'izay fa zany ny toetranareo de tsy gagitsika raha miteny an'izany ka KMF-ko hoe ny aminy hoe fanaovana fampisehoana sy fandaniam-bolam-panjakana tsy mitondra vokatsoa ihany koa satria anaovan'ny olona lecture ny toetra n'le mpitondra fanjakana sy ny fomba mampanao an'le mpitondra fanjakana ka ny anazy tsy hoe vahoaka aloha fa isika aloha ry zareo isika tenenina io tsy mametraka ho vaindondra raha n'le vahoaka malagasy mihitsy le mpitondra fanjakana raha napetra ny vaindondra raha zany tena ny asa sainy reo olona reo tena feno volo fotsy reo olo reo na ikely reo olo reo fa tsy bolangina be kiby be treany sasan'izany moa hitanao talohan'ny nakanana azo ny an'le fahefana olona mifitipitina kely zao botrefina be ny atoka ny takolaka feno tsara ny kibo mandeha satria ohatran'izany le malagasy lazy fahefana ny vatana ny tonga de mirongaronga tsisy régime mihitsiny ao daholo hoanina zay hita de milamina koa ny saina de miakatra ho azy le vatana fa tsy ohatran'le mpitondra fanjakana ny velana any mivoaka ao anatin'le fahefana maniry volofotsy
ary miaina mihitsiny misy rida ketrona ny tare ny antony tsotra fotsiny satria miasa saina n'le fiainan'le vahoaka isan'andro san'andro le mitondra fanjakana any an-dafy pression ny tsika eto Madagasikara tsy zany ny tsika eto Madagasikara mivadika hoendrika ara le izy fa napotehana an'le firenena sy le vahoaka de tsy mahazo aina le mpitondra fanjakana ary tsy heveriny koa fa mpitondra fanjakana izy raha ohatra ka tsy ny tena mihitsy mivoakojakoja ao anatin'le raharaha fa ianao vahoaka tsy problemany de zany mila mianatra tsika mila mianatra mifidy am'izay de mila mianatra misaina ohatra ny olona manala fanadinana io mila mahay manala fanadinana de ny vahoaka malagasy koa mila mahay mifidy tsy mifidy t-shirt atsony amin'ny manaraka tsy mifidy lambahoany tsy mifidy écran géant tsy mifidy feu d'artifice tsy mifidy spectacle zany no fomba fifidiana fa mifidy foto-kevitra mifidy programme mazava mifidy maturité politique mifidy expérience politique ohatrohatran'izany ny endriky ny tokony hanaovana latsabato riana kely eo mba tsy hitondrana fanenena nohatr'izao fa nisafidy n'olombitsy ny araka ny doublan 2 400 000 no babeny malagasy 25 millions 27 millions am'izao fotoana izao ka may matro c'est trop misy varavara misokatra ihany koa anaovana hetsika amin'ny sabotsy zao miaraka amin'ny RMD meny amin'ny magro miantso ny olotsotra ny fikambanana antoko politika ny syndicat ndretrarehetra ho anao zany zay kivy zay reraka ho anao zay tofoka sy leo an'le fanjakana tongava miara-midinika miara-mivory miara-miresaka ho fanavotam-pirenena amin'ny sabotsy de anjarantsika no manely an'izay ho an'ny isam-batan'olona sy nisy atokantrano rehetra ataovy ho zava-dehibe am'izay ny fiainan'ny firenena manomboko zao rehefa ndresaka tamin'ny RMDM de zao izy ny RMDM hoe mandrindra sy mitarika fotsiny ihany zahay fa any rehetra io de takan'le mamonjy famadihana zany mpikarakara fotsiny ihany ny tompon'ny famadihana fa zao zay rehetra tonga eo de tompon-danonana de samy mandraiky tay de samy matsaka rano de samy manofa vary de samy misoronafo de samy mikapa-hena de maka zay anjara tandrifiny fa mitarika sy mandrindra fotsiny ihany raha ny afatra nampitainy teo anivon'ny rodobe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara rina arabe mananjara eny ary mazavatsara teny namana faniry zay amara-parana sika namana faniry somary iverena kely ny resaka secrenina teo amara-paranatsika azy satria fitaraina na vadina mpiasan'ny secrenina no retsika teo fa ny tia napetraka tompoko a de izao izany orinasa secrenina zany a dia fierté amin'ny malagasy rehefa nojerena kay a ny lalana ny zorany ty secrenina ty nanomboka tany amin'ny 2e république nitondrany ny président Didier Ratsiraka de tena hoe fierté amin'ny malagasy zany bazy miaramila frantsay mantsy foiben'ny miaramila frantsay mantsy ny tao de Gauto taloha de aveo ny tonga ny fitondrana révolutionnaire de no raisany fitondrana malagasy ilay izy ary no ezahany fitondrany ny président Didier Ratsiraka tam'izany nametraka mihitsy hoe ity secreniny ty dia orinasa tena hoe mitondra ny maizy azy any Madagasikara ary tsy Madagasikara ihany fa satria amin'ny ranomasina indiana zany de inona ho ianareo no zava-transition tam'izany fotoana zany rehefa mifandimbo ny taona raha isika teo amin'ny 2e république raha resaka secrenina efa marobe kay any trophée iraisam-pirenena azo ny secrenina io tompoko be de be mihitsy ny trophée ary ny mpitatana mifandimbo tao ihany koa dia samy niezaka daholo zany ny tale général voalohany tao amin'ny secrenina tao zany de Andriamatoa Zasy Lucien tamin'ny 2e république daholo zany dia nandeha ny fotoana dia teo ambany fiahiny ny omnisy
io a secren'io a tany amin'ny taona enina amin'ny fitopolo tany dia taty amin'ny 5 sy 9 niditra ny firenena tamin'ny antsoina hoe ajustement structurel zay noentin'ny FMI sy ny banque mondiale dia teo ihany koa ny AFD amin'izao fotoana zao dia Andriamatoa Moadzy Akram no nitatana an'izany secren'izany tamin'izany fotoana zany. Dia ohatra miresakitsika hoe trophée efa nazon'izany hoe Euro Market Award zany tany Bruxelles Belgique ny secrenina tamin'ny taona 470 dia nazon'izany trophée antsoina hoe Arco Europa zany tany Madrid tany Espagne dia taty amin'ny taona 570 nazon'izany trophée antsoina hoe Étoile de Platine International zany tany Espagne ihany. Tamin'izany fotoana zany dia Andriamatoa Gara Jean Robert no DG tao amin'io secrenina io dia taty amin'ny 520 nanamarika ny faha-efapolo taona ny secrenina. Dia nisy an'izany DG Andriamatoa Soloery zany ihany koa nanao ny aintsy ho zavatra zany. Zay zany ny tany aloloha tany. Fa itsika amin'izao fotoana zao dia amin'ny 2020 reny ny fitaraina nataon'ny vadin'ny ampiasan'ny secrenina dikan'izany dia nitotongana nanaraka ny fiainam-pirenena ny fiainan'ilay orinasa antsoina hoe secrenina nefa ka tokony ho fierté ho an'ny malagasy zany secrenina zany tompoko. Ary le izy ohatrany lasa tsy haiko hoe fondran'ny aretin'ny Hermady sy ny Jirama hoe sa ahoana fa izay no zavatra nisy tsara matsy no mijery hoe ahoana moa ny fizoran'ity raha ty dikan'izay zany dia profo mitoaka amin'ny tendany aminy hoe resaka tsy faiza mitatana daholo zany tonga amin'ny teny ny président Marc Ravalomanana hoe rehefa tsy malala ianao, rehefa tsy may ianao, rehefa tsy mahavita ianao dia inona moa zany dia izay zany dia tsisy vokatra zany fa ny vokatra zany dia vokatra ratsy. Izay zany no entitsika namarana n'iny resaka iny fa dia ambava momana ampomeritreritra tapitra ny fantarantsika miara-manonja teto amin'ny MBS Radio Madame misaotra anao naraka hatramin'ny farany mirary soa antsika mianakavy veloma tompoko.